Alleloia. Dia faly miaraba anareo indray izay ry-havana izay mianadahy zany amin'izao asabotsy hariva zao amin'ny 8 aty Eropa. Androany asabotsy 12 volana Jona 2024. Zao zany dia isaorana ny tompo fa ho amin'ny toetrandro ny andro aty Eropa moa zany dia manomboka amin'izao fotoana izao ny hoe été zany na raha amintsika izy zao hoe fahavaratra Madagasikara fa aty moa zany hoe été andro mafana dia isaorana ny tompo zany dia isaorana ny tompo ny hira. Raha neny tsara ny hira ianao dia miteny izy hoe ry Jesosy masoandronay io. Tena le Jesosy mihitsy ny tena masoandro, na misy ary zany ny masoandro hoe hafanana été ny andro dia raha tena henontsika ny hira ho antsika kristianina, raha ho antsika izay tena manana ny tompo dia Jesosy no masoandro. Fa na ao anatin'ny ririnina ihany koa ary hoe mangatsiaka be na mafana dia rehefa manana ny tompo ianao dia mazava ny fiainanao dia tokony ho faly foana zany tsika. Raha ny figadon'ny hira ary dia tena hoe tena fifaliana ary tokony ho ifaliantsika zany izay. Zao tsika dia hiomana amin'ny fibebahana hivavaka hibebaka tsika avy eo dia androaka ny asan'ny satana koa raha ohatra hoe misy devoly izay manelingelina satria mila roahany io. Ho hitantsika io fa misy tenin'Andriamanitra izay aseho mihitsy hoe noroahana na Jesosy ary nandroaka ny asan'ny maizina mihitsy zany tamin'izy nandalo tetỳ amin'izao tontolo izao. Dia io zany no efa homanintsika sady alohan'ny
andraisantsika ny tenin'Andriamanitra izay entin'ny mpanompony zany Mama Felisa hitondra ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana ary indrindra koa iomanantsika amin'ny fanoloran-tena raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao zany raha zao ianao vao manaraka ny fiaraha-mivavaka zany ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy Kristy. Zay zany nitoriana eto foana moa zany ho avy Jesosy dia tokony hiomantsika. Efa zao no andro farany mila miomantsika ny amin'ny fiverenan'ny Tompo ka raha mbola tsy nandray an'ny Tompo ianao dia fotoana zany amin'ny farany hanao vavaka fanoloran-tena. Raha nihemotra ianao na variana dia zao koa zany fotoana ho fanavaozana ny fanoloran-tena. Dia arak'izay tononkira teo zay hoe ny aizin'ny fo dia lasa tokoa. Hibebaka tsika fa raha tena mifona sy mibebaka eo anatrehan'ny Tompo ianao miala amin'ny fahotana amin'ny ratsy fanao tsika rehetra ozy izy vao miratry ny masoandro iny dia ratsy foana ny fisainan'ny olombelona. Fa rehefa mandray an'i Jesosy ianao Tompo sy mpamonjy mibebaka eo anatrehany miala tsy hiverina amin'ny ratsy fanao dia hiala amin'ny aizin'ny fo. Feno aizina ao anatin'ny fontsika eo. Arak'ilay teny teo na dia misy masoandro be lohataona ary araky ny fiteny hoe lohataona ny andro dia masoandro be ety aty amin'ny aty Eropa fa feno aizina ao anatin'ny fontsika raha vao tsy mandray an'i Jesosy ianao na manao fahotana tao anatin'ny fahotana tao anatin'ny loto dia feno aizina. Zay zany no entintsika esorin'ny Tompo androany mba ilay masoandro ilay Jesosy Kristy no hitoetra ao anatintsika dia ho lasa tokoa ny aizin'ny fo zany ka dia arak'ilay teny teo hoe vakiky kely ato amin'ny tononkira eto eny Jesosy eo zoko be fity soa lehibe no nentinao taty. Inona moa zany hoe soa lehibe nentin'i Jesosy zany dia nanoloran'ny tenany ho famonjena antsika. Zany ny soa nentiny. Misy olona miteny hoe miaraka amin'i Jesosy marina ambininy ianao na esoriny amin'ny fahantrana hain'ny Tompo zany. Fa ny tena tian'ny Tompo voalohany hoe soa lehibe nentiny dia ny nanoloran'ny tenany ka nanafoizany ny tenany zany hitondra ny ota-tsika. Fanazavana verina matetika eto amin'ity fiaraha-mivavaka ity hoe tamin'ny teo aloha tamin'ny andron'ny zanak'Israely dia nisy ny zanak'ondry na zanak'omby na zanak'osy na biby izay nametrahan'ny zanak'Israely ny tanany dia novononana latsa-draza. Zany amanalonalony amatapitrisany ny raha latsaka zany na biby maty no nentina hoe natao soa teo anatrehan'Andriamanitra satria izay no takian'ny Tompo tamin'ny taloha. Fa noho ny tonga Jesosy dia indray mandeha monja nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana izy dia afaka ny helokantsika. Zay zany tokony hinoantsika fa raha hibebaka marina ianao mifona amin'ny Tompo androany dia hamindra fo aminao izy ary ho afaka ilay aizin'ny fo dia tena hira takan'ilay hira teo zany hamerina ny hira ianao iveren'ny hira ilay hira teo amin'ny firana FFPM zany izy teo hoe ry Jesosy masoandronay fa tena ataonao amin'ny fifaliana zany satria ho afaka ianao. Ny tenin'ny Tompo dia ozy mihitsy izy hoe raha ny zanaka no afaka anareo dia tena ho afaka tokoa nareo ka ny zanaka dia Jesosy Kristy. Io Jesosy ihany no tadiavintsika sy angatahantsika mba hanafaka antsika. Ny tenin'Andriamanitra zay omeny Tompo alohan'ny hibebahantsika satria izy miteny foana hoe ny fahotanareo ny helokareo ny hevitra mampisaraka n'Andriamanitra aminareo ary izy tsy mihaino mpanota. Zay mahatonga antsika hoe andao aloha hibebaka. Ny vavaka ataontsika zany dia vavaka fibebahana mihitsy aloha satria raha mpanota tsika raha tsy mendrika dia tsy heno akory izy na dia hidera tsika amin'ny voninahitra azy. Indray zany lasa hoe io ilay hoe émotion na sentiment hoe manembona falifaly na hoe malahelo am-po dia mieritreritra hoe eto ny Tompo na hamindra fo amiko ny Tompo. Fa ny tena takiany dia mibebaka amin'ny teny mihitsy ny hibebahantsika. Avoaka ny vavakantsika zany dia mila mibebaka mihitsy ary miala amin'ny ratsy fanao dia iny izy fa mihaino vavaka any an-danitra any. Alohan'ny hibebahantsika izay hibebahantsika avy eo dia ho vakintsika ny eo amin'ny Marika toko 19, ny Marika toko 19 ny andininy 7:30. Zay aloha zany no vakintsika fotsiny aloha ny andininy 7:30 andraisantsika hoe inona moa zany ny anankiray tokony hibebahantsika izay tenin'ny Tompo nampitainy androany. Misy zavatra ampitainy manokana androany hoe
inona no tena ibebahantsika androany manokana amin'izao fanarahana azy zao zany raha te hiakatra any an-danitra te eo amin'ny fanjakana. Marika toko fahavalo, andiny fahavalo amby telopolo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy. Amen. Naveriko ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy. Amen. Mazava ny tenin'i Jesosy. Jesosy mihitsy ny teny teto tamin'ny mpianatra zany. Nananatra azy ny Tompo dia teo aloha kely eo, raha mamaky zany tsika amin'ny marika toko fahavalo io fa tsy vakiana ilay izy ny nanontanian'i Jesosy ny mpianany hoe iza ataony olona ho iza moa izy niaraka tam'izany mpianatra, olona marobe miaraka amin'ilay mpianatra 12 apôstôly nifidiany dia nisy ny teny ianao teo lazain'ny olona ianao fa ianao le Jaona mpanao batisa. Misy miteny tsy Jaona mpanao batisa ianao fa hoe Elia. Sasany miteny hoe ianao le mpaminany dia nitsangana. Misy zany ny olona mihitsy efa nahafantatra mihitsy hoe misy fanahy, io zany misy amin'ny teny frantsay izy izay napetraky ny finoana maro hoe incarnation, hoe lasa manao incarnation zany Jesosy dia mi-incarner na hoe nisolo toerana na nitsangana nisolo le olona teo aloha. Fa Petera ny teny mihitsy, vakintsika andininy fahasivy amby roapolo amin'ny marika toko fahavalo teo, ahafantarantsika tsara marina hoe iza moa zany ilay Jesosy Kristy arahantsika ity mba tsy ho menatsika, satria izay ny teniny eto hoe izay menatra azy dia ho menatra koa izy any an-danitra. Tokony tsy menatra tsika, inona mamenatra ny olona? Tsy mijoro zany ho tena hoe vavolombelon'i Jesosy dia ozy Petera amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahasivy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary Jesosy nanontany azy hoe fa ianareo kosa milaza ahy ho iza? Dia namaly Petera ka niteny taminy hoe ianao no Kristy, ary nandrara azy rehetra izy mba tsy hiteny ny momba azy na amin'iza na amin'iza. Jereo tsara fa ohatran'ny hoe mifanohitra ny tenin'i Jesosy. Rehefa niteny ny Petera zany hoe ianao no Kristy dia amin'ny teny grika zany atao hoe Kristy, amin'ny teny hebreo izy natao hoe Masia na le Mesia zany. Izy le Mesia ny dikan'ny Mesia na hoe Kristy dia hoe izy ilay voaositra. Izy izay ny dikany hoe voaositra dia zavatra natokana amin'ny teny frantsay hoe mise à part hozy izy ny filaza amin'ny teny frantsay, fa hoe natokana zany napetraka ny zavatra hoe nosorana zany natokana dia zavatra kolokoloina natao tsara. Dia izy zany ilay voaositra, izy ilay Mesia, ilay hoe Yeshua Masia zany, io ilay Jesosy Kristy izay tonga dia aty amin'izao tontolo izao araka ilay hirantsika teo hoe mitondra ny hotan'ny olona, mitondra ny fahotana. Ka dia izay na i Jaona mpanao batisa ary ny teny mihitsy fa izy ilay zanak'ondry nitondra sy nisolo ny fahotan'izao tontolo izao. Izay zany no ahafantarantsika iza moa zany ilay Jesosy Kristy resahana ity, dia iza ilay Jesosy, satria izy ihany no miteny hoe averika ilay izy amin'ny anaran'i Jesosy fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity, dia homenatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy. Eto zany dia manambara ihany koa fa ho avy Jesosy, ho avy miaraka amin'ny voninahiny izy. Jesosy rehefa maty dia nitsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana araka ny teny teo, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazofijaliana, nisolo voina dia niakatra ho any an-danitra, nipetraka eo ankavan'Andriamanitra iray hozy izy. Dia any izy no miseho amin'ny voninahitry ny rainy miaraka amin'Andriamanitra izy zany any an-danitra any, dia miaraka amin'ireo anjely masina. Izay ilay izy hoe alohan'ny hanatsoana antsika ny Tompo dia tokony ho masina isika, tsy mihaino ny mpanota izy
ary izay masina ihany izy no ahitan'Andriamanitra. Ka mila antsika zany mibebaka. Eto zany iveriny Jesosy hozy izy, dia hiaraka amin'ireo anjely masina amin'ny voninahitry ny iray. Ka anisany ve efa misy fampianarana maro moa zany efa ambary eto fa fanomezana fohy eto hoe raha te hahafantatra ianao zany de misy ny fidina vavolombelona maro amin'ny hoe amin'ny sita zany amin'ny YouTube hoe ho avy Jesosy Kristy na manaraka ny fivavahana teo aloha ianao zany isaky ny sabotsy dia miteny foana ny tompo hoe hiverina izy. Ary zao no andro farany mila mioma antsika. Efa hitantsika daholo ny zavatra miseho eran-tany fa mila mitandrina zany tsika fa raha am'izao tsika mbola tsy mandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy dia anisany ho tavela ety an-tany ety. Fandraisana azy ary eto zany no tena tiany tompo tenenina dia ny fahamenarana any hoe maha Jesosy Kristy azy. Menatra ny olona, tsy samitory ny olona, tsy manambara an' Jesosy intsony eto amin'ny fiaraha-mivavaka, indrindra moa zany amin'ny asa izay efa nanondrahan'ny tompo any Madagasikara any efa misokatra ny Tomby dia tena sarotiny ary entitra mihitsy ny fanahy masina. Mila mitory nareo, mila mitory na ankalamanjana hatrany amin'ny bara na hatrany amin'ny eny ankalamanjana eny amin'ny tokotany. Tena miteny mihitsy ny fanahy masina hoe torio. Mahatonga antsika zany mahatonga ny olona tsy mitory dia ny tena tian'ny fanahy masina teneniny dia menatra. Tandremo ny menatra fa raha menatra ny tompo ianao menatra an' Jesosy dia tsy ho inona moa teo ho laviny. Tamin'ny heriny izay no tenin'ny tompo tamin'ny heriny ampatsahiviny eto fa tamin'ny heriny dia nanazava ny teniny tamin'ny fampibebahana ny mpampipon'ny tompo hoe any amin'ny Luka toko fahatelo amby folo any andiny faharoa amby roapolo eo hatramin'ny fahatelopolo dia misy ny teny mihitsy izy ao hoe amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy fantatro na avy taiza nareo, miala amiko ianareo mpanao meloka. Meloka ny olona, ny fahotan'ny olona no mahamenatra anazy eo anatrehan'ny tompo na mahamenatra anazy tsy manaraka an' Jesosy. Menatra ny olona, eto koa moa zany le lalana, efa misy fanazavana an'izay koa, eto le lalana, tery ny lalana mankany am' Jesosy dia le malalaka no tian'ny olona satria rehefa malalaka dia samy manao izay tiany ataony. Fa rehefa miteny ny tompo hoe tandremo fa eto inona avy izay mahatonga anazy miteny hoe fa na iza no menatra ahy sy ny teniko. Misy teny, izany hoe misy tenin'Andriamanitra, tenin'i Jesosy hoe ireto ny zavatra tokony ataonareo mba hijoroanareo amin'ny famasinana. Famasinana anatiny sy ivelany izay izay hitoriana eto amin'izao avy Jesosy Kristy izao. Mila mitandrina isika na ny anatiny na ny ivelany fa ny ankabeazan'ny olona dia mieritreritra ihany hoe ny tompo mahita ny ao am-po dia ny fitafiana mianjaanja, mitanjaka, ny fihetsika, ny fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mitovy amin'izao tontolo izao ihany fa ny tompo tena sarotiny mihitsy fa na anatiny na ivelany dia tiantsika zany ho mendrika ho masina. Dia misy tenin'Andriamanitra be dia be araka ny teniny hoe menatra ahy sy ny teniko satria menatra. Rehefa miteny ny tompo hoe aza rehefa mivavaka ohatra dia hoe tiany araka ny hita aminay tao hoe ny mpanompon'Andriamanitra eto izao hoe rehefa mivavaka mihaona aminy dia tiany ho saromana mihitsy ny loha. Raha tianao ianao zany ho afaka satria betsaka ny olona efa mangataka fanafahana ho avy any amin'ny Toby any Madagasikara any na misy koa ny fanafahana amin'ny en ligne zany izay atao eto. Efa miteny foana ny tompo, sarome ny lohanareo zany indrindra vehivavy rehefa hivavaka fa masina ny tompo. Lava be ny fanazavana fa misy efa fampianarana fidina vavolombelona efa nataon'i Mama Felisia zany amin'ny ho avy Jesosy raha te hahafantatra lalindalina ianao ny amin'izany hoe fa maninona no misaron-doha. Ny vehivavy rehefa mihaona amin'Andriamanitra, rehefa mihaona amin'i Jesosy zany. Izany tenin'ny tompo fa mahamenatra ny olona izany, mahamenatra izany fa maninona areo no tsy manao pataloha intsony, maninona ny vehivavy no tsy manao pataloha, maninona ny lehilahy no mila mitandrina na dia ny fiteny na ny fihetsika na ny fitafiana. Tsy ny vehivavy ihany fa ny lehilahy koa tena mila amboarin'ny tompo mihitsy amin'ny fomba fitafy mba ho mendrika zany satria tsy tiany hitovy amin'izao tontolo izao intsony isika. Dia izay famenaran'izay zany no tian'ny tompo esorina voalohany indrindra ary koa menatra eo anatrehany eto ny filazany hoe
Fa na iza no menatra ahy sy ny teniko eo amin'ity taranaka sady mijangajanga no manota ity. Zay zany amin'izao fotoana izao raha hitantsika mihitsy de tena mijangajanga ny olona, tsy menatra mihitsy ny endrika fijangajangana sy ny fahotana. Dia miteny zareo fa ny anazy indray no tsara. Ny olona zany amin'izao tontolo izao zay ao anatin'ny fijangajangana, ao anatin'ny fahotana, de izy indray no miteny hoe ny anazy no tsara, ny fiarahan'ny lahy sy ny lahy, fiarahan'ny vavy sy ny vavy de zany raha manohitra an'izany ianao dia heverina fa ianao no diso. Na ny tenin'Andriamanitra indray no diso fa zay le tenin'ny Tompo mihitsy eto hoe taranaka sady mijangajanga no manota. De omena atrazo hozy izy koa ny zanak'olona Jesosy Kristy zany rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy. Ho avy Jesosy handray izay anazy hozy izy, hiverina izy de omena atrazo zany zanak'olona, zany hoe tsy ho raisiny ianao fa jereny fotsiny. Nefa zay ny tanjontsika, ny tena tanjon'ny kristianina de mba ho tafiditra any an-danitra. Etỳ an-tany etỳ de ho vita ihany fa ny any an-danitra any anie zany no tena takian'ny Tompo e. Ho vakiantsika eo amin'ny andiny fahaefatra amby telopolo. Ahafantarantsika marina hoe inona moa zany no tena takian'ny Tompo koa amin'ny fanarahana azy. Vakiako amin'ny andiny efatra amby telopolo eto amin'ny baiboliko izy dia soratany hoe ny fomba fanarahana an' Jesosy. Misy fomba zany anankiray na roa na telo na hoe fototry ny fomba fanarahana an' Jesosy de ambarany eto. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy andiny fahaefatra amby telopolo. Ary nantsony anatin'azy ny vahoaka ambany ny mpianany dia hoy izy taminy: raha misy te hanaraka ahy dia aoka izy handany tenany sy hitondra ny hazofijaliany ka hanaraka ahy. Zay zany aloha araka ny teny teo tokony tsy ho menatra isika, handany tenany miala daholo na ny fomba fiainantsika hanarahana an'izao tontolo izao. Io le hoe fahamasinana anatiny sy ivelany. Mandany tenany zany tena hoe miala mihitsy zany. Ka matetika io de mandalo fanapahan-kevitra, mila mandray fanapahan-kevitra io zany raha mbola tsy nandrain'i Jesosy ianao de mandraisa fanapahan-kevitra hoe raisiko ity Jesosy ity fa io ilay Jesosy ity, io ilay Mesia araka ny tenin'i Petera teo aloha hoe izy ilay Mesia, io ilay Jesosy Kristy zay tonga hamonjy ary handako, mandahy antsika izy raha tsy mandray anazy tsika. Andiny fahadimy amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa na iza no ta-hamonjy ny ainy dia havery izany, ary na iza havery ny ainy noho ny ambiko sy ny filazantsara dia havonjy azy. Io zany fanarahana an' Jesosy dia matetika tena hoe ny aina mihitsy. Mahafoy ny aina hozy izy, mahafoy ny aina mihoatra an'izao tontolo izao. Fa raha mieritreritra hoe havonjy ny aina de vao maika ary havery. Any Matthieu toko fahaenina izy dia miteny mihitsy: aza manahy ny amin'ny fitafiana, ny amin'ny hoanina, fa zany ka tsahan'ny jentilisa fantatra hozy izy. Fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanaraka nareo ny zavatra rehetra. Io zany ilay fanjakana zay misy an'i Jesosy any an-danitra any, zay no tiany ho raisintsika. Havery ny ainy noho ny ambiko sy ny filazantsara. Filazantsara dia izy ny Jesosy Kristy ihany, izy ihany ilay filazantsara na ilay tenin'Andriamanitra zay ambarany eto zany zay ihany no mila ho raisintsika sy handoroantsika ny tenantsika amin'ny fanarahana ny Tompo. Andiny fahaenina amby telopolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao izy kanefa very ny ainy, ary inona no omen'ny olona ho takalo ny ainy. Zay zany ianao zany mieritreritra hoe mahazo an'izao tontolo izao, io le averina foana. Tsika zany tsy mitory mihitsy ny amin'ny teny frantsay zay azahoana azy matetika hoe évangile de prospérité, na ny hoe fitahiana foana miaraka amin'i Jesosy de fitahiana ihany. Fa eto ary tena hoe mahavery ny ainy, manala ny fitahiana ny aina mihitsy ary ny esorina. Fa inona moa no azon'ny olona raha mahazo, fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo izao izy kanefa very ny ainy. Zany hoe rehefa tsy manana an'i Jesosy zany de le aina mihitsy, ny aina mihitsy no very. Zay le mbola averiko kely tam'le hira teo: aizy ny fo lasa tokoa.
tena maizina ny fiainantsika rehefa tsy manana Jesosy dia very koa ny ainatsika zany tompony tompony aina. Araka ny teny misy le anankiray miteny hoe za zao ty lasa nanangona de manana ny rehetrarehetra de aleo amin'izay hipetrapetraka. De hozy Jesosy tamin'le fanoharana hoe ry vorosaina ny filazana azy teo ry adala. Anio alina hozy izy ianao, analako ny ainao. Zay zany izy io aina io rehefa alain'ny tompo io dia afaka. Misy olona de mieritreritra mihitsy hoe ny harena na ny fitafiana na ny sakafo hohanina no mahatonga ny aina fa io de Jesosy mihitsy ny teny hoe izy ihany no manome sy maka an'io. Eto de teneny mihitsy hoe amin'anaran'i Jesosy fa inona moa no soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao izy kanefa very ny aina. Tandremo fa tsy izao tontolo zao no azahoantsika hoe miaina fa manana an'i Jesosy dia izy le tena aina ho antsika. De zay izy no tonga teny hoe na andiny fafito amby telopolo amin'anaran'i Jesosy fa inona no omen'ny olona ho takalony aina. Tsy mahavita inona mihitsy ny olona zany amin'ny resaka aina io. Andiny fahavalo amby telopolo izay nakatsika fampiresana teo hoe fa na iza no menatra ahy sy ny teniko amin'ity taranaka sady mijangajanga no manoto ity de ho menatra azy koa ny zanak'olona rehefa avy amin'ny voninahitry ny rainy mba amin'ny anjely masina izy. Zay zany aza menatra amin'ny tompo zay no tena tian'ny tompo atao eto betsaka ny olona menatra an' Jesosy. Menatra satria tsy mahafantatra hoe iza moa le Jesosy Kristy arahana ity na iza le Andriamanitra. Andriamanitra io rehefa vakiantsika any amin'ny testamenta taloha de izy mihitsy miteny hoe iza le tompon'izao rehetra zao. Zany tompon'izao rehetra zao zany tena hoe anazy ny zavatra rehetra, izy ny tompon'ny aina ary le Jesosy Kristy de le hoe izy ihany ny ray, za sy ny ray dia iray ihany. Anazy zany ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny aina ary. Fa ny olona mieritreritra hoe tsy manana n'inona io Jesosy io na hoe nandresy teny izy nombona tamin'ny hazofijaliana. Fa rehefa raha fantatsika marina hoe nandresy ny fahafatesana izy nitsangana tamin'ny maty. Ny mpianatra de nahita an'izany mihitsy ary zay mahatonga ny mpianatra tsy niembotra mihitsy hatramin'ny farany rehefa tena nivangian'ny fanahy masina. Zay zany mbola fampianarana iray koa. Angatao le fanahy masina io fa rehefa tena fantatrao ny fanahy masina mitoetra aminao mampahafantatra anao ny marina dia tsy misalasala intsony ianao, tsy menatra intsony. Zany nahatonga an'i Petera tsy menatra intsony noho ny tonga ny fanahy masina tamin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ao nirotsaka tamin'zareo fanahy masina de tsy menatra intsony Petera, niafina ny mpianatra tambolohany. Noho maty Jesosy de nitsangana tamin'ny maty efa niseho tamin'ny mpianatra ny Jesosy fa mbola niafina ihany zareo. Fa noho ny tonga ny fanahy masina de nijoro amin'izay ry zareo nisaha nanambara mihitsy hoe Jesosy Kristy io le vononareo io nitsangana tamin'ny maty io de io zao torianao zay fa izy no arao. Ka zay zany angatao ny fanahy masina ho aminao, amintsika tsirairay avy fa raha toetra amintsika ny fanahy masina dia tsy omena antsika, tsy atahotra. Ny ahazahoana ny fanahy masina de efa teny koa fampianarana zany rehefa mandray an'ny tompo ianao tapa-kevitra miala amin'ny fahotana hibebaka tsika ka vonona ianao handray an'i Jesosy dia atao batisa amin'ny ranobe. Rehefa tonga vita ny batisa amin'ny ranobe dia vita ny batisa koa ataon'ny tompo batisa amin'ny fanahy masina. Zay rehetrarehetra zay zany misy fampianarana maro efa hazavaina eto fa mampahery anao zany hiaino na hiverina hijery ireo vidéo maro na ny fiaraha-mivavaka atao isaky ny sabotsy eto ahafahantsika ahafahanao mahafantatra hoe inona marina moa zany no ataoko mba tsy ho menatra intsony tsy menatra intsony amin'ny filazantsara, tsy menatra an' Jesosy. Eto dia ohatra anankiray mazava zay ahafantarantsika hoe inona moa no mahatonga ny olona menatra. Inona mahatonga ny olona menatra ihany koa amin'ny fanarahan'i Jesosy eo amin'ny Genesis toko fahatelo ny andiny fahavalo ka hatramin'ny faha 1 ambin'ny folo. Genesis toko fahatelo andiny fahavalo hatramin'ny faha 1 ambin'ny folo vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy alohan'izay aorian'izay dia rehefa mazava amintsika hoe inona mahatonga ny olona ho menatra, zay anisan'ny tena ibebahantsika rehefa avy eo dia andao isika hivavaka de hitsangana indray isika koa handroaka ny asan'ny devoly sy ny satana.
Vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny andiny fahavalo amin'ny Genesis toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nandre ny Tompo Andriamanitra nitsangatsangana tao am'saha izy ireo rehefa harivariva ny andro dia niafina nitava ny Tompo Andriamanitra tao anaty hazo tao am'saha raha-lehilahy sy ny vadiny. Ary ny Tompo Andriamanitra niantso an-dralehilahy ka niteny taminy hoe: "Aiza moa ianao?" Dia hoy raha-lehilahy: "Nandre ny feonao tao am'saha aho dia natahotra satria mitanjaka, dia niery aho." Hoy ny Tompo Andriamanitra: "Iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Fa angaha nihinananao ny hazo izay nandrarako anao tsy hohanina." Zay manazava antsika anazy. Inona no nahatonga ito zany rehefa efa niteny ny Tompo, Adama sy Eva moa zany eto amin'ny baiboly efa niteny izy tandremo fa misy hazo anankiroa tsy azonao hohanina, ny voany eo ampovoan'ny saha zany, fahalalana ny tsara sy ny marina hozy izy sy ny hazonaina. Fa tsy nihaino an'izay, indrindra moa zany eto mila manambara hoe tandremo fa raha mandeha irery. Ny tena namitahan'ny devoly an'zareo zany dia tsy niaraka izy mivady. Mivady reto fa variana tsy nindray saina zany na variana i Eva de tonga ny Satana, io le devoly io fetsy io. Devoly hozy izy menarana dia fetsy noho ny bibidia rehetra amin'ny andiny fahatelo toko fahatelo andiny voalohany. Fetsy, devoly de tena fetsy, fantany ny tenin'Andriamanitra ary fantany le Jesosy Kristy sy le Andriamanitra rahantsika io koa. Tsy hatoro azy zany io, fa izy de fetsy, fa tsy tafahoana tamin'Andriamanitra na nisaraka tamin'Andriamanitra Eva dia tonga izy nisisika. Eo zany mila mitandrina isika fa eo zany araky ny teny teo hoe raha niala tamin'ny Tompo ianao noho ny fahalemena noho ny fahotana dia fotoana zao hiverenana amin'Andriamanitra, fa raha ny Satana no tonga aminao dia andavo anao izy. Le nifandavony anazy dia nihinana ny voankazo tao amin'ny voan'ny saha zany izy mivady. De avy eo noho ny nihinana izy dia nahita hoe ary toa mitandrika tsika de menatra. Niafina izy. Talohan'io raha mamaky tsara tsika amin'ny Genesis io zany dia mifampiresaka amin'Andriamanitra foana i Adama. Hoe aiza ianao, miresadresaka eo zany rehefa hariva ohatra na ao am'saha ao fa noho ny nihinana an'le voankazo izy, noho ny fahotana zany, zay no tena tiany Tompo tenenina eto noho ny niota dia menatra Adama de niafina. Zay no mahamenatra ny olona. Noho ny fahotana natao, noho ny niota zany dia menatra ny olona tsy mitory an' Jesosy, tsy mijoro ho vavolombelona. Ka zay le arak'le teny teo, zay menatra ahy hozy sy ny teniko de ho menatra koa izy rehefa tena eo amin'ny fanjakana, zany hoe na de miezaka ary tsika amin'ny fanompoana sy ny fanarahana an' Jesosy ka menatra an' Jesosy dia tsy fantakinareo hozy izy, avy taiza na avy taiza. Miala amiko nareo zay mpanao miheloka. Amin'izao fotoana fijangajangana, feno fijangajangana sy fahotana ety amin'izao tontolo izao ity zao no andro farany. Mila zany tsika miala amin'ny fahotana koa, fa raha ao anatin'ny ota sy ny fijangajangana dia zay mahatonga ny olona menatra. Zay nahatonga ny Adama sy Adama sy Eva menatra. Menatra noho ny fahotana. Ka zay zany no ibebahantsika. Matetika zay no tian'ny Tompo tenenina eto hoe ndao tsika hifouna amin'ny Tompo hibebaka noho ny fahamenarantsika. Inona no nahatonga antsika menatra? Noho ny nanota. Inona moa zany le manota? Voalohany indrindra, betsaka ny fahotana efa nambara eto zany ny fahotana ny amin'ny ara-nofo, fijangajangana, filàn'ny nofo, indrindra fahotana ihany koa ny manao andriamanin-kafa, ny mino olombelona na mino sarin-davatra voasikotra hiendrika hafa ety amin'izao tontolo izao ety. Zay mahatonga ny tamin'ny averina kely teto misy zany ny olona mbola mieritreritra hoe tsy Jesosy io fa Elia iny na mpaminany iny de iny izy fa miverina indray. Misy tena misy finoana fivavahana mihitsy manao an'izany. Hoe tena ny anay le lasa voalavo, lasa biby hono le olona zany, lasa hazo. Raha tena mandinika tsika tsy izany mihitsy ny tenin'ny Tompo amintsika fa arak'le teny teo izy le Andriamanitra tompon'izao rehetra izao, izy nahary ny zavatra rehetra. Tokony ho mino tsika fa ilay Jesosy Kristy arahantsika eo dia tompon'ny aina. Teniny mihitsy zany teo averintsika ihany izy
izy ny tompony aina. Izy no afaka makana manome an'io fa aza variana amin'io ain'io sy ny endrika etỳ amin'izao tontolo izao. Ny endrika etỳ amin'izao tontolo izao ny endrika ivelany. Ny fikarakarana ny vatana, ny volo, ny endrika, ny tsy tian'ny tompo izany, tsy hoe tsy hanao an'izany ianao fa raha izay no ataonao voalohany mihoatra ny fanarahana ny tompo dia tsy fantako ianao izy tsy fantantsika. Fa ny tiana dia hijoro hatramin'ny farany tsy ho menatra. Tsy ho menatra ny teniny izay ambarany amintsika, tsy ho menatra ny sitrapony ary indrindra tsy ho menatra noho ny ota. Araka nataony Adamaseva zany noho ny fahotana dia menatra ry zareo ka izay no tenin'ny tompo amintsika androany alohan'ny hibebahantsika izany ndao tsika hibebaka raha menatra eo anatrehan'ny tompo ianao dia fotoana izao hibebahana sy hiverenana aminy. Ny antony tena mahamenatra ny olona dia te hanahaka an'izao tontolo izao voalohany indrindra araka ilay teny amin'ny marika teo ary koa mitovy amin'ny mpijangadjaka sy ny mpanota dia menatra. Fa mila manala ny ota zany tsika, ny henatra, ny tsy fahafantarana. Tsy fahafantarana ny tenin'Andriamanitra araka ny teny teo ny teniko. Rehefa tsy mahafantatra ny tenin'Andriamanitra dia manaraka am-bokony na manaraka izay lazain'ny olona. Aty no misy an'izany atao hoe Jesosy izany izao natao hoe olona misy miteny hoe ity no masina, ity olombelona misy miteny mihitsy hoe olona ary lasa masina mihitsy. Tsisy masina fa tsy Jesosy irery ihany dia ny iray any an-danitra. Ka tsika izao izany raha te ho masina, te ho tanteraka hitan'ny tompo dia ndao tsika hibebaka hifono amin'ny tompo fa nanota teo anatrehan'ny tompo ka menatra tsika mijoro vavolombelona ho an'i Jesosy. Ndao tsika handohalika tsika tsirairay avy dia hibebaka ao anatrehan'ny tompo rehefa tsapanao fa namindra fo taminao ny tompo dia masahy. Sahy koa mandroaka ny asan'ny maizina, sahy mandroaka ny asan'ny devolo koa fa ny devolo izy tsy kely lalana tahaka ny nataon'ny Satana zany nataon'ny bibilava menarana tamin'ny Adama sy Eva. Vavaka tsika tompoko. Ray masina, misaotra anao izay ny amin'ny teny menao androany. Eny tompo, izay dia te hideranao foana satria ianao tokoa ny masoandro manazava ny fiainanay ary eo aminay mandrakariva. Nefa raha manantona anao izay dia tianao hadio sy mendrika ho masina. Ianao no nifidy anay satria izay izao izy ianao no te-polo masina. Ny tsirairay avy no te-poly masina hitoeran'ny fanahy masina. Ka raha tsy masina izay tompo, raha tsy mendrika dia tsy mitoetra eo ianao, tsy ao anatinay ianao ka izany no andolianay, hibebahanay ao anatrehanao. Mifono aminao izay tompo amin'ny fahalemena rehetra, amin'ny fahotana araka ny teny teo fa ny ota, ny fahotana tsy nanaiky ny teninao, ianao no niteny tamin'ny Eva sy Adama fa aza mihinana ny hazo teo afovoan'ny saha nefa dia niaino ny bitsibitsika, ny fanangolen'ny devolo, fanangolen'ny Satana dia tafalatsaka. Nihodina teo anatrehanao, tsy nihaino ny teninao tompo ka dia nanota, nihinana ny voankazo, hany ka menatra noho ny ota. Menatra anao indrindra indrindra, menatra anao Andriamanitra, menatra anao ilay naharin'izao rehetra izao ka dia mifono izay tompo. Mifono izay raha menatra ianao Jesosy miteny aminay fa raha misy menatra amin'ny fijoroana, amin'ny fahafantarana sy fanambarana ny filazantsara dia ho menatra koa ianao any an-danitra any. Mifono aminao izay tompo ny amin'ny fahotana rehetra. Mifono aminao izay raha nandeha tamin'ny alehanay tsy araka ny sitraponao betsaka no nataony nalehan'ny tongotray. Nandeha tamin'izao tontolo izao Jesosy, nandeha tetỳ amin'izao tontolo izao heverinay fa ho tsara, heverinay fa misy ny aina, misy ny hery. Hay, tena fahaverezana. Tianao izay handany tenanay Jesosy. Hitady anao andra-manalina, hatoky anao fa ianao ilay zanak'Andriamanitra mitondra ny fahotan'izao tontolo izao. Ianao ilay mamela helika, ianao mamindra fo. Ianao tsy tia ny ota koa ianao indrindra indrindra. Tsy tia ny ota, tsy tia ny mpanota ianao Jesosy. Tsy tia ny ota ianao, tsy tia ny mpanota fa tia izay rehetra mibebaka sy miverina aminao. Ka ndreto izay Jesosy, tondra ny tongotra hiverina aminao, manao todika ivony amin'ny fahotana rehetra, ny amin'ny fahadalàna. Eny tompo, nandeha tetỳ amin'izao tontolo izao
tamin'ny fiainan'izao tontolo izao hany ka menatra, menatra na ny heverina aminao ary. Fa misaotra anao izay fa androany dia tianao izay heverina aminao Tompo ka dia raiso izay Jesosy raiso ny tongotray mba ho anao Jesosy sasao amin'ny ranao soa. Diovy ny tongotray mba ho anao Tompo. Tahaka izany ny tananay koa, ny tananay izay nandray zavatra ratsy, nanao zavatra ratsy teo anatrehanao. Izany dia sakana, tsy ahafahanay manantona anao koa. Izany no mahatonga anay ho menatra satria tia izao tontolo izao izay Jesosy eny te hifaninana amin'izao tontolo izao ny amin'ny zavatra ataon'ny tananay. Fona aminao Jesosy izay miezaka hitahiry ny aina hozy ianao, izany no havery azy. Fona aminao izay satria heverinay fa ny herin'ny tananay, ny herin'ny tanjakay Jesosy amin'ny tananay, ny fahaizanay dia izany no heverinay fa azahoanay ny aina, azahoanay ny fahasoavana manaraka anao. Fona aminao izay satria diso ny fihevitray, diso ny fisainanay Tompo ka dia mangataka koa izay ny tananay Jesosy diovy amin'ny ranao soa, tahaka ny anadiovanao ny tongotray mba tsy ho amin'izany Jesosy no anakananao ny fahasoavanao tsy ahitanay ny voninahitra any an-danitra any. Mangataka aminao Jesosy, diovy ny vavanay, ny molotra, ny lelanay, teny fitaka, teniteny tsy mendrika teo anatrehanao. Eny Tompo, izany koa, izany rehetra izany no mahamenatra anay satria rehefa miteny izao tontolo izao dia tsy menatra, te hifaninana, te hitovy amin'izao tontolo izao fa raha hitory ny fahatsaranao fa ianao ilay Jesosy Kristy, ianao ilay Mesia, ianao ilay Yesoa, Masia. Izany Tompo no mahamenatra ny olona maro, izany mahamenatra ny kristianina na dia kristianina ary menatra ny mijoro, menatra ny manambara ny maha-Kristy, maha-zanak'Andriamanitra anao dia fonana aminao izany. Izaho izao dia efa novidianao ho zanak'Andriamanitra, mamindra fo aminay tsirairay avy, mamindra fo Jesosy n'iza androany, manaiky androany hiala amin'ny fahotany amin'ny fiteny, amin'ny fanao, amin'ny lela, sa mijoro, sa manambara ny amin'ny feonay Jesosy dia aoka ianao hamindra fo mangataka ny ranao Jesosy, hamindra fo aminay tsirairay avy. Diovy amin'ny ranao izay Jesosy hanala ny henatra mba tena hijoro, hiteny eo anatrehan'izao taranaka feno fijangajangana izao sy feno ota hozy ianao mba hijoro izay hanambara fa ianao ilay zanak'Andriamanitra, ianao ilay velona, ianao ilay ho avy ianao Jesosy hitsara ny olona koa amin'ny asany, amin'ny ataony rehetra, ary ho avy ianao handray izay hanao irery ihany izay masina araka ny teninao Jesosy. Dia mamindra fo aminay, diovy amin'ny ranao soa Jesosy. Diovy ny vavanay, diovy ny masonay, ny jery, ny tsiritra, ny voankazo araka ny teny ao amin'ny baibolinao Jesosy. Mitsiritra izay, ny masonay mitsiritra mahita ny zavatra misy etỳ amin'izao tontolo izao dia mitsiritra ny masonay. Dia mifono aminao Jesosy amin'ny fitsiritrana zavatra hitan'ny maso, zavatra nijerenay tsy araka ny sitraponao dia fonana aminao, fonona aminao amin'ny fitsiritana, fonana aminao satria izany mitondra famenarana, izany mitondra henatra, mitondra fahotana, mitondra ny ota Tompo noho ny fitsiritana, mitsiritra izao tontolo izao, mitsiritra ny endrika ivelany, mitsiritra izao fiainana izao Jesosy tianao izay haneritena, handany tenanay. Eny Tompo mamindra fo Jesosy ampio izay, handray anao, haharitra hanaiky ny sitraponao Jesosy satria ianao nifidy anay, hanolo-tena ho anao izay Jesosy ho anao irery ihany ka ataovy matoky ianao hatramin'ny farany, ataovy mino fa ianao manome anay sahaza mihoatra noho izay eritreritray ary ka dia misaotra indrindra, manadio ny masonay amin'ny ranao soa koa, ny sofinay, ny zavatra henon'ny sofinay Jesosy mitondra koa zavatra henonay Jesosy matetika dia mitondra fahalemena, mitondra fieritreretana, devoly tsy kely lalana, ny menarana tsy kely lalana fa tena miteny manambara mibitsibitsika ao amin'ny sofinay ao fa azonay atao ny zavatra rehetra nefa tsy tianao izany. Nametra zavatra maro ianao na mpianatra fa betsaka ny tsy tianao. Tsy tianao izay hijangajanga, tsy tianao izay amin'ny fahotana. Aza manao sarin-davatra voasikotra ho fanompoana, tsy misy masina afa-tsy ianao irery ihany, tsy misy olona masina, tsy misy zavatra masina etỳ amin'izao tontolo izao fa ianao ny Andriamanitra, ianao ilay Jesosy Kristy ny masina, ianao irery ihany no tokony ho henoinay Jesosy ka dia mamindra fo aminay zavatra henonay tsy araka ny sitraponao. Diovy amin'ny ranao soa izay ho hafakely koa, sasao izay ho afa-pahotana ny tsirairay avy dia sasao amin'ny ranao Jesosy ny masonay, ny sofinay,
ny tananay, ny vavanay, ny molotra, ny tongotray. Manomboka izao zay dia matoky fa ianao hanadio tanteraka. Ny rahanao soa teo amin'ny hazofijaliana tsy hiverina foana aminao fa tena ampy manadio anay ka ndreto zahay Jesosy, ndreto zahay tsirairay avy mandray anao ka de diovy. Sasao Jesosy, sasao hafa-kely diovy ho afa-pahotana. Ka de misotro ny ranao zay Jesosy. Ny ranao no tena fisotro, ny ranao manadio anay tanteraka de diovy ranao ny tenanay manontolo, ny fisainanay esory ny henatra, esory ny henatra, esory ny ota, esory ny tahotra. Vahoaka ianao hanadio tanteraka ny ranao mandoro zay tsy hainao rehetra, ny aretina koa na ny endrika aretina mitondra henatra, ny aretina mitondra henatra, esorinao zany, dorana amin'ny ranao Jesosy. Ny tahotra, ny henatra amin'izao fiainana izao dorana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana. Fa ianao Tompo no hanavao anay manomboka izao ka de misaotra manadio, misaotra mamela heloka tsy mijery anay araky ny fahotanay fa mamindra fo amiko ianao Jesosy mamela ny heloko rehetra. Ka de zany no asahiako Jesosy, zahay hitsangana indray, hitsangana, hijoro, handroaka ny asan'ny maizina, handroaka ny asan'ny Satana, ny devoly Satana, ny menarana mpamitaka, ny menarana ela mpamitaka, mpandainga de potehina sy didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ny menarana, ny menarana tranainy, mpamitaka, mpandainga, inona bitsibitsika, inona famitahana ataon'ny Satana sy ny devoly de didina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ho any amin'ny farihy rehetra avy, dorana amin'ny ranon'i Jesosy, dorana amin'ny ranon'i Jesosy ny fampierikerena rehetra, ny lainga sy ny fitaka ataon'ny Satana mampierikerika, mitondra ny ota, mitondra ny fahotana, mitondra ny henatra, ny devoly mitondra henatra, devoly mitondra tahotra, mampatahotra, devoly tsy fahalalana, devoly tsy fahalalana, devoly tsy fankatoavana. Ny tenin'Andriamanitra de roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny ranon'i Jesosy, tapatapahana amin'ny ranon'i Jesosy ny menarana tranainy, ny menarana ny dragona, ny lohan'ny menarana, ny lohan'ny dragona tapahana, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, atsipy fatorana amin'ny anaran'i Jesosy, atsipy any amin'ny farihy rehetra avy ny asan'ny devoly Satana. Tena ketsa napahefana ireo Satana tsy hanjaka, ny asan'ny devoly Satana rehetra, ny loza, ny endrika loza, ny fanangolena ataon'ny Satana, ny loza, ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy rehetra tsy ahitana eny voninahitran'Andriamanitra ditikitra tena ketsa napahefana amin'ny tenako amin'ny ankonako amin'ny fianakaviako rehetra, amin'izao asa fanompona izao, amin'ny asa rehetra, amin'ny asa fanompona, amin'ny mpanomponao tsirairay avy, vonona hanara-dianao, vonona hanolo-tenao anao Jesosy dia didina ny asan'ny devoly Satana, potipotehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra avy. Ny devolin'ny Losifera, devolin'ny Belzebuba, ny zava-bavin-drano rehetra, ny devolin'ny Vazimba, ny devolin'ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly rehetra, potehina amin'ny anaran'i Jesosy, ny devoly mampitahotra, ny fampitahorana sy ny fampierikerena rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy, ny devolin'ny fanakiviana, devolin'ny fanakiviana sy ny fahalainana, devolin'ny fahalainana ao anatin'ny fon'ny olona, mitondra ny henatra, ny devolin'ny fanakiviana mitondra henatra, devolin'ny fanakiviana mitondra tahotra, devolin'ny fahalainana rehetra, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka nareo Satana, miala ny asan'ny Satana sy ny devoly, tena ketsa napahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fiainako, amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny asan'ny Tompo rehetra amin'izao asa fanompona izao. Inona fikasan'ny Satana? Fanakanana, fanalambaraka, fanakorontanana rehetra didiko sy roahako amin'ny anaran'i Jesosy, dorana amin'ny ranon'i Jesosy any amin'ny farihy rehetra avy ny devoly Satana tsy hanan-ketsa napahefana, tsy hanjaka amin'ny fiainanay, tsy hanjaka amin'ny tenanay tsirairay avy, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'ny fianakaviako. Ny asan'ny devoly Satana, ny menarana ela, ny zava-bavin-drano, ny dragona, ny Losifera, ny Satana sy ny devoly rehetra, potehina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, dorana amin'ny ranon'i Jesosy, roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy any amin'ny farihy rehetra avy ny devoly Satana. Tena ketsa napahefana nareo Satana, inona endrika fanenjehana, inona endrika fanaratsiana, inona endrika fankalana amin'ny asan'Andriamanitra, amin'ny fanarahana an'i Jesosy, didina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho any amin'ny farihy rehetra avy. Tena ketsa napahefana fa andrahan'i Jesosy handrakotra, andrahan'i Jesosy handrakotra, andrahan'i Jesosy Kristy handrakotra izao toerana izao, handrakotra ny tenako, handrakotra ny ankonako, handrakotra ny asan'Andriamanitra rehetra. Afafy, afafazo amin'ny ranao, afafazo amin'ny tenanao ny ranon'i Jesosy amin'ny fiainanao. Afafy ny ranon'i Jesosy, ny ranon'i Jesosy teo amin'ny hazofijaliana, narotsaka teo amin'ny hazofijaliana, manadio ny fahotana rehetra, manadio ny henatra,
manadio ny tahotra, manadio fieritreretana, ny ota sy ny fahotana dia afafy diovina amin'ny ranon'i Jesosy, diovina amin'ny ranon'i Jesosy, ranon'i Jesosy, ranon'i Jesosy, tokony ranon'i Jesosy, ranon'i Jesosy Kristy mandoro ny asan'ny maizina, mandoro ny asan'ny vevona rehetra. Voka-dranao Jesosy afafy ny ranonao mandrakotra ny ranon'i Jesosy, ny ranon'i Jesosy Kristy miasa sy hantanteraka hiseho amin'ny fiainako manomboka izao. Misaotra Tompony, misaotra amin'ny ranonao manadio misaotra amin'ny famindrakonao, misaotra manome anay fahasahiana, manala ny henatra ianao manomboka izao. Efa resy ny henatra, efa resy teo amin'ny hazofijaliana ny henatra sy ny tahotra fa ianao Jesosy manala izany manomboka izao. Mandresy izay, ianao ilay masoandronay, ilay masoandronay mamirapiratra, manala ny aizina rehetra, ny aizin'ny fo, ny aizin'ny fanahy, ny tsy fankatoavana, ny fankahalana, ny tsy fankatoavana, sy finoana rehetra dia efa resy, miala ny aizina ao anatin'ny fonay ao, miala ny asan'ny devoly roahana amin'ny anaran'i Jesosy, ny aizina, ny tahotra, miala ny amin'ny farimretra-afo fa ny ranao soa Jesosy mitondra fahazavana, ny fahalalao masina no angatanay, mitondra fahazavana eo anaty antsika, ny fanahy masina, angatao ny fanahy masina androany, angatao ny fanahy masina verina androany isika, dia hangataka ny fanahy masina ho ameno antsika tsirairay avy ny fanahy masina ho feno. Efa manatrika antsika ity izy, efa teo amintsika mandrakariva ny fanahy masina no natanteraka izao fotoana izao fa mbola angatantsika ny fanahy masina ho amintsika tsirairay avy. Angatao ny fanahy masina ho aminao, ameno anao manomboka izao ary dia izy no hiasa hanala tokoa rehefa tonga ny fanahy masina tahaka ny Peterontsika, hiala ny tahotra, hiala ny henatra fa ho sahy Jesosy. Fanahy masina tongava ianao, midina ianao fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy voninahitrao izay ilay fanahy famarinana, ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy mpanazava, ilay fanahy masoandro mamiratra. Ianao tokoa ny famirapiratana amin'izao tontolo izao. Tongava fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina, midina fanahy masina, midina, tobatobaka aminay ianao, tobatobaka amin'ny fonay sy amin'ny fanahinay amin'ny ataonay rehetra. Misaotra fanahy masina, misaotra manala ny tahotra, misaotra manala ny henatra fanahy masina manolo-tsaina, manome fahendrena, mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny marina, ianao no mampiteny, mampahafantatra ny sitraponao amin'ny alalan'ny mpanomponao, amin'ny alalan'ny teninao, amin'ny alalan'ny voninahitrao. Ianao miteny tsisy mahasakana anao rehefa miteny ianao ka dia misaotra indrindra Tompo, misaotra miteny aminay ka dia miasà ianao amin'ny mpanomponao sady. Misaotra amin'ny teninao izay vao ambaranao Jesosy, ianao hameno ny mpanomponao hanambara ny teny. Ianao ny teny fa izy dia fitaovana fotsiny ihany tahaka ny efa nitenenanao sy hanehoana ny voninahitrao aminay mandrakariva ka dia fenoy izay fanahy masina, fenoy midina, manjaka tanteraka amin'izao azy izao, manjaka tanteraka amin'ny fiainanay. Misaotra manazava, misaotra fanahy-mpanazava, misaotra fa ianao tokoa ny masoandro, misaotra fa afaka ny aizana, misaotra fa afaka ny aizana amin'ny fonay. Fo madio, fo vaovao Jesosy nomenao anay, fanahy vaovao dia faly izahay miaraka aminao, faly izahay manana anao. Mankalaza anao tokoa izahay satria tsara ianao, manao ny tsara ianao, izany no ankalazanay anao Tompo. Tsy miova ianao hatramin'ny taloha mandrakizay, ianao ilay Andriamanitra naharo izao rehetra izao, ianao ilay tompon'izao rehetra izao, miteny ianao dia hary ny zavatra rehetra. Ianao izay ianao tompon'ny aina, tompon'ny hery sy ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatretỳ an-tany, ianao ilay Andriamanitra iray. Ianao no teranay, ianao no menay voninahitra. Aleloia, misaotra fanahy masina, 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 masina ilay tompon'izao rehetra izao. Henoko ny voninahiny tany rehetra. Aleloia, aleloia, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra fanahy masina amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Aleloia, amen. Amen. Misaotra ny Tompo isika. Ny amin'ny tapany voalohany izay narahantsika teo izany ny amin'ny bebahantsika. Raha tena mibebaka tamin'ny Tompo ianao dia minofa mamindra fo izy sy miantra ary be famindrapo izy ka dia hanadio antsika tsirairay avy tsy mitahiry hatezerana ary hamela ny helokantsika ka dia sahy manomboka izao izany sahy mijoro, esoriny ny henatra, esoriny ny tahotra amin'ny fanarahana an'i Jesosy. Aoka isika samy hijoro manomboka izao
mino fa ny tompona hamela ny heliko, ny tompona mindra fota aminao dia fanava avao no meny aminao arak'ilay hira teo zany rehefa mihira an'ilay Jesosy masoandronay dia lasa faly tsika. Matetika ny olona rehefa saina mihira matetika mety hoe monimmonina ihany, ndraindray koa zany hoe mety mihira fotsiny amin'izao fa rehefa tsapanao mihitsy hoe voavoela heliko zany dia tena faly ianao mihira midera an'Andriamanitra dia misaotra ny tompontsika ny amin'izay tapany voalohan'izay fa mino tsika fa tena namela ny helikontsika ny tompo hihain'ny ten'Andriamanitra izay entiny mamafely isy azy zany amin'ny farany dia mbola manao vavaka izy raha mbola tsy nandray an'i Jesosy ianao dia fotoana zany fanoloran-tena raha misy fiemorana dia fotoana ihany koa fanavaozana ny fanoloran-tena ka dia za dia efa manao velomanao sady zany amin'ny anaran'i Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Aleloia. Amen. Amen, amen, amen. Aleluia. Tompoko. Mbola faly miaraba anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio zany dia isaorantsika ny tompo lehibe ny amin'ny fampibebahana izay nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Nanaitray mihitsy le hira sy le ten'Andriamanitra niraisiny momba ny amin'ilay hoe menatra anatrehan'Andriamanitra. Tena mahavariana ary havana satria tena tsapa tokoa izany ary zavatra tsapa dia rehefa tena ao amin'ny tompo zany isika dia natsapa tamin'ny lasa teo aloha. Za tao anatin'izany, nisy famenarana teo aloha tambola sady mivavaka no miaraka amin'izao tontolo izao. Menatra nambaran'i Jesosy, menatra hiteny amin'ny namana, amin'ny havana fa mieritreritra hoe ao anatin'izao tontolo izao dia hoe tsy mila miteny ny amin'ny Jesosy. Fa kehitriny dia tena hoe mirakla ny ataon'i Jesosy araka tenen'ny mpanompony teo. Rehefa ao amintsika ny fanahy masina dia tena tsy menatra intsony izy. Tsisy intsony ny famenarana fa tena hoe tia hanambara foana an'i Jesosy na andro na alina satria fanahy no vonjena. Rehefa tena niona amin'ny tompo isika dia tena mahatsapa an'izany. Aleloia. Ry havana ny ten'Andriamanitra izay hoentiko eto dia momba ny amin'ny fifadikana. Izay no tiany fanahy masina hoentina zany anio. Tiany ahatsapahantsika tsara hoe inona no dikan'ilay fifadikana izany. Ka alohan'izany dia manasa anao hiarivavaka amiko amintsika moa zany alohan'ny izarana ny ten'Andriamanitra izay tarihin'ny fanahy masina. Ra hivavaka isika tompoko. Jesosy Tompo misaotra anao. Midera mankalaza anao Jesosy satria tsara indrindra ianao. Indreto izay Jesosy avy nibebaka. Tompo malala misaotra anao satria namela anay ianao. Namela anay izay tena nibebaka marina tokoa Jesosy. Enao malala ny fony tsiraray avy. Misaotra Jesosy ny amin'ny fotoana mbola ahafahanay Tompo hiaino ny teninao. Ampianaranao anay momba ny amin'ny anatonanay anao bebe kokoa Jesosy. Mba elan'ny enatra Jesosy araka ny teny tonga teo Jesosy mbola maro be ny olona menatra anao. Maro be Jesosy. Fantatrao izany Tompo, raha isaina izany dia mihoatra mihitsy ny 50%. Mihoatra mihitsy ara ny 90% amin'ny zanak'olombelona dia menatra anao. Menatra anao Jesosy. Ka indreto izay Tompo ampianaro mba ho afaka amin'ny enatra Jesosy ireo izay mbola anatin'ny enatra Tompo anambaranao. Jesosy amboary ny olonao tsiraray avy ka mangataka aminao fanahy masina ianao efa teto hatramin'ny fiandohana. Mangataka aminao fanahy masina. Ity ny tenako, raiso ny kontrola ny tenako manontolo ka manomboka izao fanahy masina oka ianao no hiteny ka ny teny izay avoaka ny vavako dia ianao no miteny fa ny nofoko dia hietry ambany dia ambany. Oka koa ianao fanahy masina hikasika ny olonao tsiraray avy amin'ny teny izay tianao ambara satria ianao fanahy masina ato anatinay ianao. Ary efa niteny ianao Jesosy fa eto aminay mandrakizay ny fanahy iray. Ka oka ianao fanahy masina no hiteny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany, trano fotsiny ihany, ka amboary izay tsiraray avy alohan'ny hialana ety.
satria ho avy ianao Jesosy, ho avy ianao Jesosy. Aka ny fiangonanao, aka ny fiangonanao Jesosy. Ahita olona finoana vahenao ity, ahita olona mino vahenao ity, rehefa tonga ianao Jesosy. Ankehitriny ianao Tompo dia efa manainga ny tananao. Maro ireo olona maty, maro dia maro Jesosy, anatin'ny gera, anatin'ny hafanana, anatin'ny famonoana bibiana Jesosy, anatin'ny aretina Jesosy, anatin'ny ranobe, anatin'ny tadio. Jesosy malalao, maro ny milatsaka any amin'ny elo, ka indreto izay Tompo malalao, mbola nomenao tombonandro ahafahanay Jesosy miverina aminao, mihaino ny teninao, misy ny tsy afaka intsony, ka mitenena fanay masina o, mitenena izay tianao ambara, satria ianao no miteny ankehitriny fa izao dia fitaovana fotsiny ihany, anamboaranao anay zanakao tsiraray avy eran-tany, na nefa ao anatin'ny vala izany, na ny mbola any ivelan'ny vala. Misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Amen. Hoy ny Tompo hoe, ary tsy ho eto amin'izao tontolo izao intsony aho, fa izy reto no ho eto amin'izao tontolo izao, ary izao bakany aminao. Izay ny teny Jesosy eto. Izany hoe izay mahatsapa fa vavolombelon'ny Tompo, ohatranay menadahy izao, ohatranay menadahy izao, dia isika izany no nantsoiny anao ny asa. Raha mahatsapa ianao, na aiza no misy anao, na iza ianao, dia antsoiny Jesosy ianao anambara ny fiaviany, satria ho avy izy. Satria Jesosy raha nitory, tonga dia nanambara izy ny amin'ny fanjakany, ny amin'ny fanjakany ho avy. Ry havana, tsara ny Tompo Andriamanitra antsika, tsara izy ary miantso antsika izy anio, tena hiverina aminy ary hiandry azy avy any amin'ny rao alanitra izy ho avy, ary koa hanao ny asany. Raha miteny ianao hoe mpanompon'Andriamanitra ato, na miteny ianao hoe tia an'Andriamanitra ianao, dia antsoiny Tompo ianao ho isany miaramilany, ho isany miaramilany. Aza variana fotsiny hoe makany amin'ny fiangonana na makany amin'ny toerana anankiray dia mipetraka dia mihaino tenin'Andriamanitra. Aza variana fotsiny amin'izay Tompoko, hoe tonga any fiangonana misy anao ianao, na any amin'ny toerana misy anao, dia mihaino dia ampy izy. Tsy Tompoko, tsy izany ilainy Jesosy. Ilainy isika ho vavolombelona anambara azy eran-tany. Amen. Ry havana, ho raisintsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Isaia. Isaia 8:10. Dia mbola misy verse vitsy nomeny fanahy masina rehefa avy eo. Isaia 8:10, tsy ho vakintsika manontolo io, fa ho raisintsika ny 1 ka hatramin'ny 2:10. Izany ihany no ho raisintsika. Zavatra mahagaga dia teny efa tonga ity teny ity atao amin'ny fiarahanay mivavaka izany. Ary tena nahavariana sy nampagaga ahy dia ireo mpanompo kelin'ny Tompo ao amin'ny toby, rehefa mampianatra tenin'Andriamanitra izy ireo zany en ligne zany zany hoe amin'ny pary WhatsApp, dia asaiko mamaky zany ny ankizy, dia izay mamaky avy eo dia manazava ny teny. Ry havana, omeny Tompo fanomezam-pahasoavana manazava tenin'Andriamanitra ireo ankizy ao amin'ny toby any Madagasikara. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy, satria tena hoe ny fanahy masina no miasa ao anatin'izy ireo. Ny fanahin'ny iray mihitsy no miasa. Izy mihitsy no mitransehatra
manamboatra sy miteny amin'ny alalan'ny ireo mpanompony tsirairay avy. Efa tonga ny fotoana ankehitriny tahaka ny eo amin'ny bokin'i Joela mpaminany. Eny ny ankizy ara dia efa anisany miaramila an'i Jesosy ary mbola any amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly koa izany. Ry havana, isika dia tsy ny tompo ho mpiasany, ho mpiasa lanitra, manao ny asan'ny lanitra ety ambonin'ny tany satria ho avy Jesosy. Ho avy Jesosy. Ho vakiantsika ny teny dia manazava ny fanahy masina rehefa avy eo. Isaia 7:2-10 ka hatramin'ny 2:10. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titra dia hoe atao amin'ny baiboliko dia hoe ny fifadian-kanina ankasitrahan'ny Tompo. Ezao mafy ny antsonao fa aza tao moramora. Asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Mitady ahy isan'andro izy ary ny ahalalany lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamaniny. Manotany amiko ny fitsipiky ny fahamarinana izy ary maniry anakaiky an'Andriamanitra. Nahoana izahay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao? Nahoana izahay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny andro fifadianareo aza dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo, ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia mbola ampahorianareo. Indro ny ady sy ny fanditra no antony ifidiananareo. Azafady, no antony ifadianareo. Ary ny amely amin'ny totohondry ny faharatsiana. Averiko mihitsy 4. Indro ny ady sy ny fanditra no antony ifadianareo, ary ny amely amin'ny totohondry ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao, dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahiko, dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana. Raharan-davenina ho fandrianany va? Moa izany va no ataonao hoe fifadiana? Sy andro ankasitrahan'ny Tompo. Tsy izao no fifadiana izay ankasitrahako, ny famatoran'ny faharatsiana. Azafady, averiko mihitsy. Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako, ny famatoran'ny faharatsiana, ny anamboraka ny fein'i zioga, ary ny andefa ny ampahoriana ho afaka, ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Moa tsy nizara ny mofonao ho an'ny nona va? Sy ny ampiatrano ny ory manjenjena, ary ny mba anafianao izay hitanao mitanjaka. Ka tsy iririm-belona amin'ny ray rà aminao ianao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavana maraina ny fahazavanao, ary ho tonga aingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao no hialoha lalana anao, ary ny voninahitry ny Tompo no ho vodilalanao. Amin'izany dia hiantso ianao, ary hamaly ny Tompo. Eny, hanandratra ny feonao ianao, ary teny izy hoe intia ao. Raha esorinao, tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondro miapanga ary ny fitenenan-dratsy, ary afohinao ho an'ny nona izay anina tianao, ka mahavoky ny ory ianao.
dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ho tonga tahaka ny mitatao vovonana ny aizi-pitonao. Ny tompo hitari-dalana anao mandrakariva, sady ahavoky anao dia ao amin'ny tany karakaina aza, ary ampatanjaka ny taolanao koa. Dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao, ary ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra, izay taranakao no anangana ny efa rava ela. Amboarinao ny naorina hatry ny fony fahagola, ary anao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana ahatonga ny tany ho azo honenana. Amen. Ry havana tsara be ny tenin'ny Tompo. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra antsika izany ny Tompo ny amin'ny fomba fifadikanana. Ry havana misy olona maro be diso amin'ny fomba fifadikanana. Misy tsy mahatsapa hoe ahoana marina moa ilay fomba fifadikanana io izay kasitran'Andriamanitra. Eto dia tena mazava tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra. Ny fadikanana zany izay ataontsika dia tokony aloha ho tsapantsika tsara fa fiantsoana an'Andriamanitra. Fiantsoana an'Andriamanitra mba hiaino antsika. Zay zany ny atao hoe fifadikanana. Fa tsy hoe kory hoe hifadianana isika dia ho hitan'ny olona izany, na koa hifadianana nefa zany mbola ao anatin'ny hiady sy hifanditra, dia tsy eken'ny Tompo zany izany. Satria mbola mitenena koa ny Tompo eto hoe na koa zany hamely amin'ny totohondry ny faharatsiana, zany hoe misy ady zany ao amin'ny mahanofo. Zany hoe mifadiana nefany tahaka ny fiainana teo aloha ihany zany no ataon'ny olona anankiray anaty fifadikanana. Eto zany fifadikanana dia ampahafantarin'ny Tompo amintsika fa tena zavatra lehibe amintsika zany ny fifadikanana. Satria io fifadikanana io dia azafady amahana ny olana antsika aloha. Isika aloha zany no amboarin'ny Tompo. Dia zay zavatra mety amintsika koa dia ny Tompo miditra an-tsehatra. Rehefa manao ny fifadikanana araka ny sitrapon'Andriamanitra zany isika. Amen. Ovakiko ny teny dia midina isika zany dia ajanoko amin'izay tiany fanahy masina ajanona. Dia andray verset hafa aho rehefa avy eo. Mbola miteny mora teny bebe kokoa ihany koa zany momba ny fifadikanana zany, fanampiny efa eto zany. Andiny voalohany ovakiko dia izay toyany anajanona ny fanahy masina azy. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy toa. Ezao mafy ny antsonao fa aza atao moramora. Asandrato ny feonao ho tahaka ny any anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahadisoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Amen. Janoko aloha. Eto zany dia tonga amin'ilay tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Tokony tsy ho menatra zany isika, fa tokony asa hiteny miantso izany, miantso toy ny feona anjomara mafy zany. Miantso izany ampafantatra ny olona ny fahadisoany. Amen. Zay zany momba ilay fifadikanana. Mila zany ampahafantarina ny olona mba ho voavonjy. Ry havana be dia be ny asa, be dia be ny asa izay asian'Andriamanitra eto ambonin'ny tany ho an'izay vonona anao ny asany. Mbola betsaka ny nofo tian'ny Tompo ho vonjena. Betsaka ny asa. Mila piasa Jesosy. Mila piasa Jesosy. Eto zany tenin'Andriamanitra dia miteny hoe mila zany manandratra feo mafy ho tahaka ny feon'anjomara izany. Miantso anambara izany amin'ny olona ny fahadisoany. Amin'ny oloko, hoy ny Tompo. Zany hoe tian'Andriamanitra izany zanak'olombelona. Tian'Andriamanitra ny zanak'olombelona. Dia antsoina izany
zanak'olombelona mba hiverina amin'ny tompo. Ambarany izany hoe inona moa ilay fahadisoana rehefa mifadianina, inona zany zavatra tsy mety amin'ny fomba fifadikanana ataontsika zany raha mbola tsy mahay mifadiana zany ny olona anankiray. Andiny faharoa ho vakiantsika. Mitady isan'andro izy, ary ny ahalalany lalako no sitrany. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy nahafoy ny fitsipik'Andriamaniny, manontany amiko ny fitsipika ny fahamarinana izy, ary maniry anakaiky an'Andriamanitra. Amen. Zay ilay izy. Iza moa ny olona tsy maniry anakaiky an'Andriamanitra? Iza no olombelona tsy maniry anakaiky an'Andriamanitra? Isika tsiraray avy dia mitady hevitra mba ho tafiditra any an-danitra. Zay le izy. Mitady hevitra hoe aiza ny lalana marina bebe kokoa. Ry havana, tsisy lalana hafa afa-tsy eo am' Jesosy irery ihany. N'aiza ny fiangonana idirantsika, n'aiza ny toerana idirantsika, dia aoka ho tsapantsika hoe ao am' Jesosy irery ihany. Na misy olona raha tonga any amin'ny toby, tompo, nisy olona tonga tany nafahana zao, dia Jesosy no anafaka azy, fa ao dia ampiasa ny tompo fotsiny ao. Piasa ny tompo fotsiny. Na dia efa lehibe taona ary ilay raha matoa, dia ny tompo no mitransehatra manafaka azy. Fa namboariny aloha ireo zanany tao amin'ny toby nafahany aloha. Mbola misy raha mbola vao navita fifadikanana, mbola nafahany tompo. Satria ny tompo zany mampiseho. Ny tompo mihitsy no manafaka. N'aiza le antsika, n'aiza fiangonana, na toby, na toerana aiza manome toky an'olombelona anankiray hoe ho afaka ianao fa mitongava, dia tsy maintsy Jesosy irery ihany no manafaka. Fa tena marina va ilay toerana andehananao? Tena eo amin'ny tompo marina va ianao? Ary tena afaka tanteraka marina va ianao? Mila zany mitandrina be zany isika tsiraray avy. Mila mitandrina be. Misy anie tompoky ny olona ahafahana devoly, vonona zao ahafahana devoly, dia afaka ny devoly, dia iny dia lasa dia tsy hita intsony. Tsy hita intsony, tsy haino intsony. Ny mampalahelo dia tsy ho anay. Tsy ho anay menadamo zany satria zavatra efa niseho tanatin'ny gropy izany. Tsy ho anay mihitsy anie izay ampiasain'ny tompo manafaka, satria ny tompo no manafaka. Zay piasa fotsiny ihany zay. Fa miteny ny tompo hoe ataovy io asa io, dia atao amin'ny WhatsApp, dia hitanay le olona, atao ny fanafahana, afaka le olona, afaka tanteraka. Dia iny, afaka volana vitsy na herinandro vitsy, dia lasa tsy hita intsony. Ry havana, ilay olona no mampalahelo fa tsy izahay. Satria izahay nampiasain'ny tompo nanafaka ny asa ho an' Jesosy. Izy nanafaka, izay nampiasain'ny tompo fitaovany. Izy no manafaka. Ahitsiko tsara mihitsy ny teny. Izy no mpanafaka. Nampiasain'ny tompo izay ho fitaovana anafany an'ilay olona. Azafady Jesosy amin'ny teny diso nataoko teo aloha. Ampiasainy fotsiny izay ho fitaovana kely sy bitika anafany an'ilay olona. Fa ilay olona no tsy mety afa-po zany zanak'olombelona, dia lasa dia miverin-dalana. Mampalahelo ny fanahin'olona izay miverin-dalana. Ry havana, mila mitandrina zany ianao na iza raha te hanantona an' Jesosy. Tena vonina marina va ianao ahafahan' Jesosy? Oka andiny tena alohany anaiky ho afahana. Ho afahan'ny tompo izany satria raha ohatra ka hoe misy problème, dia hoe olana be ty fiainako ty, fa raha afahana angambany dia ilamina angamba ny fiainako. Ry havana, betsaka ny toy izany. Fa tena miverina amin'ny Satana avy eo. Dia ataon'ny Satana tseripierre. Tena hitsaka tsahany satria mahay ratsy be no ilay teo aloha. Araka ny ten'Andriamanitra efa nentiko teto, ny amin'ilay hoe ny devoly rehefa miala amin'olona anankiray dia mandeha any amin'ny tany foana.
Dia rehefa miverina izy ka hitany madidio ny trano, dia iny izy miverina iny dia mitondra namana 7 hafa indray. Raha devoly 10 zany tao amin'ilay olona, dia oka ianao anisa firy zany ny devoly ho amin'ilay olona. Raha légion zany tao amin'ilay olona, satria misy an'izany. Misy an'izany. Araka tamin'i Jesosy nandroaka devoly. Dia firy zany ny devoly miverina anatin'olona anankiray. Zava-doza anie tompoko io e. Io ara-panahy io zava-doza raha manao sangisangy amin'i Jesosy. Tena zava-doza io. Ry havana, mila mitandrina isika. Satria anatin'ny fijoroana vavolombelona izay nataoko dia nanambara aho ny amin'ny devoly Jezebela tonga niseho tamiko ny alina zany. Satria teo aloha tamin'ny fitafiana Jezebela dia tsy mba nahita zavatra ohatr'izany. Tsy nahita ninino, satria tsy azaka azy ampiasainy ho potehiny hoentiny amin'ny afo be. Mbola fitafiana tsy mendrika zany dia tsy nahita zany hoe Jezebela zany, tsy hitako zany, tsy hita zany. Fa noho efa afaka aho, noho efa afaka, dia ny zavatra kely tafiditra tato an-trano, ny fitaovan'ilay Jezebela dia tonga izy, zay vao hitako. Zany ohatran'izay tao anatiko, ry havana, zava-doza maharikoriko, tena maharikoriko. Maharikoriko ny endrik'ilay devolon'i Jezebela. Ry havana, tsy miseho amintsika izy raha mbola andevona isika, satria fitaka tsinona no ataony. Zay anie ilay izy fitaka. Fa rehefa tsy azo intsony isika, rehefa nodioviny tompony masontsika, dia fantany tsara fa tsisy irika intsony ahafahany miditra eo amin'ny fiainantsika. Ka raha sendra misy olona na isika ihany mitondra zavatra ao an-trano parazary, any Jezebela na an'ilay sirainina koa, dia tonga izy hoe haka ny entany. Zay anie ilay izy tompoko hoe. Tena isaorako an' Jesosy lehibe, satria mirakla daholo zany rehetrarehetra zany. Mieritreritra fa valy hoe atahotra raha vao tonga izay. Ry havana, lio anjodany ao anatintsika rehefa amin'i Jesosy isika. Tsisy tsony ny tahotra, satria ny tompo no miaro. Fa tonga ny devoly, tsy afaka mikasika, tsy afaka manatona, fa hita anatin'ny fahitana, anatin'ny nofy. Misaotra ny tompo mihitsy ara, satria nafahany tompo. Ry havana, miova. Miova fa zava-dozany ny any amin'ny elo. Zava-doza tompoko. Zava-doza. Amen. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra. Eto zany ny olona dia mitady an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ary ny alala ny lalany zany no sitrany, lalan'Andriamanitra. Tahaka ny firenena efa nanao ny marina, ka tsy nafoy ny fitsipik'Andriamanitra. Manotany amiko ny fitsipiky ny famarinana izy, ary maniry anakaiky an'Andriamanitra. Manotany, mitady an'Andriamanitra nefa tsy mihaona aminy izany. Fa dikanina no ambara eto ho hitanao hoe sao dia ao anatin'izay ianao. Mila mitandrina be. Fizantsika ny teny 5:7. Dia hoy zany le olona mifadianina zany: nahoana izahay no mifady hoy izy nefa tsy hitanao? Nahoana izahay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao? Indro fa amin'ny indro fa amin'ny andro fifadianareo aza, dia mbola ny tianareo ihany no ataonareo. Ary ny mpiasa rehetra ao aminareo dia mbola ampahorianareo. Indro ny hiady sy ny fanditra no antony hifadianareo, ary ny amely amin'ny totohondry ny faharatsiana. Izao fifadianareo izao dia tsy andrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Amen. Ry havana, tena mampalahelo izany. Tena mampalahelo. Maro be zany ny olona mifadianina,
dia mametraka fanontaniana, miteny zany hoe nahoana izay no mifady nefa tsy hitanao, tsy hitan'Andriamanitra akory. Dia mbola miteny zany ny olona hoe, mbola miteny zany le olona hoe nahoana izay no mampahory ny tenanay nefa tsy ahoanao. Ry havana, Andriamanitra miteny fa misy zany olona mifady hianina nefa mbola manao izay tiany atao. Aleloia, aleloia, misaotra fanahy masina. Mbola manao izay tiany atao. Asanay mifady hanina. Dia zavatra taon'ilay olona andeha hihinana an'ity kely ihany satria ohatry ny noana zany. Na koa hoe aza misotro jus ohatra farany ihany no sotroina. Ay, aleoko misotro ny jus kely ihany. Ry havana, raha manao ny tiantsika atao isika fa tsy araka ny tenin'ny Tompo dia zéro ny fifadikanana antsika, na firy andro na firy andro. Amen. Amen, amen. Ry havana, mila zany mankatoy tsara ny tenin'ny Tompo rehefa Saint Jesosy mifady hanina. Satria rehefa tsy mety ny fifadikana anankiray dia Saint Jesosy averina, tahaka an'izay tao amin'ny Toby. Nisy zao tao olona anankiroa nasaina namerina fifadikanana, Saint Jesosy namerina fifadikanana. Aleloia. Aleloia, tsara Jesosy. Izy mihitsy no miteny amin'ny alalan'ny mpanompony. Alalan'ny mpanompony hoe asaivo mamerina fifadikanana raha noatra an'izao. Miteny zany ny Tompo. Na ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray nanao fifadikanana ihany koa no nateny hoe verina fifadikanana anao. Ry havana, zay le izy. Zay le izy. Rehefa tsy mety ny fifadikanana nataon'olona ka anatin'ny ady ilay olona, jereo eto a, 14, hiady, mbola misy miady anaty fifadikanana. Eo ihany koa ny hifanditra, mbola misy mifanditra anaty fifadikanana. Dia hoy misy ten'Andriamanitra hoe no antony hifadianareo. Dia eo ihany koa no hoe ary ny hamely amin'ny tontondro ny faharatsiana. Ry havana, misy tena fandramatra mihitsy miady nefa ny fifadianana. Mila mitandrina mafy isika. Mila mitandrina mafy isika. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe izao fifadianareo izao dia tsy handrenesana ny feonareo any amin'ny avo. Tsy hainkory zany ny feo an'ny olona mifadianana izay manao toy izao, tsy haino any an-danitra. Midy zany varavaran'ny lanitra. Nefa le olona teny eto hoe mampahory ny tenanay izahay. Ry havana, zava-poana io raha ohatra ka tsy mankatoa ny Tompo isika, raha manao izay tiantsika atao. Raha manao izay tiantsika atao. Tsisy valiny io fa reraka fotsiny ny ainao fa ny Tompo tsy mamaly anao. Raha mifadianana koa hoe mieritreritra hoe ay, natavitavy aty fa sady hifadianana ho an' Jesosy ahako no hiaina koa ny tenako. Ireo olona mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy isika fa tsy azo afangaro ny tenantsika nofo sy ny ara-panahy ho an' Jesosy. Mila tena hoe fadikanana iaonako amin'i Jesosy hanovany Tompo ahy, na misy problème ahako amin'ny ankohonako na ny zanako dia fadianina ahako ho an'ny zanako ohatr'izao, any vadiko, zay ngely izy e, na hoe ho an'ny firenena na ho an'izao. Ry havana, misy be dia be ny fadiana hanina. Misy be dia be. Indraindray raha ny Tompo zavatra ataony sady fampiherezana zany eto no fampianarana. Indraindray ny zavatra ataon'ny Tompo amiko, ohatra mifoha ny maraina, tonga dia sain'ny fadianana iny andro iny. Zavatra tsy nomaniko akory fa mifoha ny maraina dia henoko fanahy masina teny hoe fadianana ianao androany. Aleloia. Maheno ve tompoko? Aleloia, maheno? Maheno ve ranadà? Maheno. Aleloia, maheno? Maheno.
Aleloia, misaotra an'i Jesosy. Ie, misaotra tompoko. De teny za tapaka teo mpajery fanahy masina. Zava-poana zany ny fivadikana antsika raha ohatra ka misaotra fanahy masina, misaotra fanahy masina. Hoy ateo hoe indraindray amin'ny fo maraina tonga de hoy ny tompo hoe mifadiana ianao anio. Zay ny fataon'ny fanahy masina izay. Dia iny aho tonga de tsy misakafo tontolon'andro. De tena misy antony ilay izy. Misy antony. Indraindray ry havana za tsy mifadiana, azafady za mifadiana iny andro iny de misy olona miantso ohatra amin'ny asan'Andriamanitra ataoko. Tonga de hoe telefona de iny aho amin'ny asan'Andriamanitra amin'ny telefona. Zany hoe tsy fantatro akory nefany. Tonga de misy olona teresaka aminao ako de araitsiko le telefona de iny ohatra hoe presque adiny ray na adiny ray mahery dia tonga de asan'Andriamanitra keny ataoko. Ny tompo zany rehefa mandidy de tsy zay tiantsika zany no ataontsika fa zay tian Jesosy. Rehefa miteny izy hoe tsy mifadiana, teny izy hoe tsy mifadiana antsika de tsy mifadiana. Antony izy hoe mifadiana antsika de mifadiana. Zany hoe araka an'izay tiany fa tsy araka ny tiantsika. Amen. Ho ataontsika ho an'Andriamanitra zany le izy. Satria rehefa mifadiana isika dia reraka ny nofontsika dia mahery ny fanahintsika. Zay ny fadikaniny. Ahetra zany lay nofo. Avela mihitsy zany lay nofo hiafy. Hiafy. Zay no mahatonga ny ten'Andriamanitra eto ireo olona mitaraina hoe nahoana izay no mampahory ny tenanay. Ny tenanay io le tena ampahoriana zany ny tena asiana metry tsy mihinan-kanina. Mila mampahory tena zany fifadikana, zay zany le izy le fadikanina. Nefa isika rehefa amin'ny Jesosy dia fifaliana ny antsika rehefa mifadianina. Zay no voambara ao amin'ny bokin'i Matthieu. Teo tonga de vakiantsika iny Matthieu toko fahaenina. Matthieu toko fahaenina. Matthieu toko fahaenina andin'ny fa enina ambin'ny folo ka hatramin'ny fa valo ambin'ny folo. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Rehefa mifadiana ianareo, aza mety ho tahaka ny mpiatsara velatsia izay mampanjombona ny endriny. Fetondram-pandeha izay mampanjombona ny endriny ary manaratsy ny tarehiny mba ho hitan'ny olona fa mifadiana. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valim-pitiany. Fa ianao kosa rehefa mifadiana dia hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao mba tsy ho hitan'ny olona fa mifadiana ianao, fa ho hitan'ny rainao izay ao amin'ny mangingina ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Amen. Zay le izy. Isika zany tsy manao hoe malahelo be ty fa mifadiana. Tsy izay mihitsy. Fa hoy ny ten'Andriamanitra eto Jesosy no miteny eto hosory menaka ho izy ny lohanao. Hosory menaka manitra ny lohanao ary sasao ny tavanao. Mba tsy hoe alahelo be zany. Ry havana, mila antsika falifaly miramirana feona faninana fifadikanana. Satria mihetra ilay nofo fa le fanahy miakatra. Zay ny le izy. Ry havana, io fotoana io iaonana amin'ny ray, iaonana amin'ny tompo Andriamanitra io fotoana io. Zay ny fifadikanana. Iaonana amin'ny Jesosy ny fifadikanana. Izy mihitsy no ilaina miaino antsika. Ka raha mila ny tompo miaino antsika isika dia mankatoy ny teniny. Mila tsy ao anatin'ny zay tiantsika foana no ataontsika, fa mila mankatoy ny didin' Jesosy. De inona hoy izy? Vakiantsika 5:5 ao amin'ny Isaia 7:20 teo. Aminara Jesosy tompo. Moa fifadiana toy izany va no ankasitrahako dia andro ampahorian'ny olona tena, ny ampiondrika ny lohany tahaka ny zozoro sy ny amelatra lamba fisaonana, rahan-davenona ho fandriana ny va. Moa izany va no ataonao hoe fifadiana sy andro ankasitrahan'ny tompo? Tsy zay zany le izy Tsy zany mihitsy fa eto zany ny zavatra ankasitrahan'ny tompo. 5. Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako?
ny amahy famatorany faharatsiana, ny anamboraka ny feiny zioga, ary ny andefa ny ampahoriana ho afaka, ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Zany anafaka zany Jesosy ao anaty fivadikanana. Zay le fivadikanana. Anafaka ny tompo hoy izy hoe tsy izova no fifadiana izay akasitrahako, ny amahy ny famatorany faharatsiana. Ry havana ny zavatra ratsy rehetra, satria voafatotra zany isika ny faharatsiana. Izay no ho vahan'i Jesosy zay anatin'ny fivadikanana. Amahy zany ny tompo ny famatorana, ny tady mamatotra antsika, ny rojo vy. Rojo vy ne io fa tsy tady akory ary. Rojo vy ny amatorany Satana antsika. Ry havana indray andro mampatsiahy ny fanahy masina. Indray andro nanao délivrance olona anankiray dia le zavatra niseho zany hitako tongotra le olona misy rojo vy mamatotra anazy. Hitako zao mihitsy. Hitanareo ohatran'ireny rojo vy reny dia ohatran'ny misy boribory reny ohatran'le olona migadra reny zavatra matotra le ramatoa. Ry havana, tena rojo vy ny amatorany Satana antsika, tsy ahafahantsika mamindra. Tsy ahafahantsika mamindra. Ny tompo no manafaka, fa ny mpanompony dia fitaovana fotsiny ihany. Ny tompo mihitsy no mamahy. Hoy izy hoe ny amahy ny famatorany faharatsiana. Famatorany faharatsiana zany ny anamboraka ny feiny zioga. Ry havana, zioga ne io zioga io. Zay no namatotra ny tongotr'ilay ramatoa. Zany hoe tsy afaka mamindra zany fa mikisaka izy zany mandeha. Mikisaka izy zany amin'iny tarika an'iny rojo vy iny zany. Zay zany fampahafantarana fanahy masina atao anatin'ny fanahy zany. Tarita zany ny tongony. Ry havana, ny tompo no manapaka ny rojo vy. Ny andefa ny ampahoriana ho afaka. Ry havana, manafaka Jesosy. Alefany mihitsy zany ny ampahoriana. Ampahorian'ny Satana zany ny olona. Ampahorian'ny Satana. Dia alefany tompo ho afaka izany. Ary ny anapatapaka ny zioga rehetra. Amen. Ny zioga rehetra. Ry havana, raha ohatra ianao ka hoe natao délivrance nefa tsisy fiovana, dia tsy izy izany. Tsy izy izany. Ny olona atao délivrance dia tena afaka tanteraka. Afaka tanteraka, tsisy n'inona intsony. Tsisy na inona intsony. Zay ny olona atao délivrance. Na ny trano koa ara atao délivrance dia izay koa. Afaka daholo, tsy zavatra ratsy intsony. 7, moa tsy ny izara ny mofonao ho an'ny nona va. Zay koa zany rehefa ohatra ka manao fadikanana isika. Averiko indray mpandeha. Moa tsy ny izara ny mofonao ho an'ny nona va, sy ny ampiatrano ny ory manjenjena, ary ny mba anafianao izay hitanao mitanjaka, ka tsy hiririmbelona amin'iray ra aminao ianao. Ry havana, izay le hoe olona marina natrehan'i Jesosy. Mila manao soa fa tsy mameno paosy. Tsy mameno paosy. Ry havana, manome mofo ho an'ny olona nona. Misy ange ny olona vonona alana ny devoly ao aminy nefany tsy mitsinjo ny mahantra. Malahelo Jesosy. Malahelo Jesosy. Tia ny tompo ianao hikarakara ny mahantra. Na iza io. Na ny olona mpivarotena ara, afaka karakarainao. Afaka ianao raha manam-bola be ianao dia afaka miteny hoe, ohatra hoe mandeha ianao eny an-dalana dia mahita olona mpivarotena dia miresaha aminy. Indraindray raha misy mihitsy ny menatra dia tsy mahasahy mijery. Ry havana, olona toy ireny ange no tiany tompo vonjeny. Ianao vao atao délivrance dia mianjonanjona, tsy te hijery ny olona mahantra. Ry havana, Jesosy miantso antsika hanavotra ny majinika. Mety misy olona mpivarotena tsy manana na vola ivelomana ary mahatonga azy manao izany. Dia tokony manao propôzy aminazy ianao hoe
omeko vola ianao hivelomanao. Ity vola kely ity mivitana zavatra dia manovan-tsena, ry havana. Ilain'ny tompo isika hanome mofo ho an'ny nona. Ny tenin'ny tompo dia parabola foana ny ataony. Ho an'ny nona, ny mofo dia tsy hoe akory hoe mofo dipaina fotsiny zany, tsy maintsy zay fotsiny no omena. Ny nona rehetra io, na nona manahoana na ahoana ny fomban'ilay nona eo zany. Araka ny teneniko ohatra hoe olona mpivarotena, tsy manana ny hoenti-manana izy dia manaonao foana satria zany zavatra fantany fa mety aminy. Ary voatery izy, misy koa voatery. Nefa ianao manam-bola be, manana fiara tsara be, dia ianao avy natao délivrance dia mandalo eo anatrehan'ilay olona mijaly. Ry havana, tsy hainao anao i Jesosy, tsy hainao anao intsony Jesosy. Mila isika miova tanteraka. Dia hoy ny tenin'ny tompoko eto hoe sy ny ampy an-trano ny ory manjenjena ary mba hanafianao izay hitanao mitanjaka. Ry havana, mila mikarakara ny olona isika. Marobe ny mahantra ny tanindrazantsika, marobe. Marobe ny mahantra ny tanindrazantsika. Mila isika mahatsapa tsara ny tena mazava-dehibe ny amin'ny hoe fanampiana ny tsy manana. Jesosy ange no mibaiko hoe izy tompo no mibaiko. Fa tsy hoe akory ataoko ity ho hitan'ny olona. Mila mitandrina koa isika. Ho ataoko ity amin'izay fiangonanay ohatr'izao manao zavatra toy izao. Tsy eken'ny tompo izany. Fa ho an'i Jesosy no anaovanao izany. Ho an'i Jesosy. Ho an'i Jesosy. Ry havana, mila isika mitandrina mafy. Dia hoy ten'Andriamanitra hoe ka tsy hiririm-belona amin'ray raha aminao ianao. Izany hoe tsy lanjalanja aloha na tsy hideradera izany hoe izaho zao. Nefany ny olona hitanao, olona tena mahantra fadiran-novana ary sady malahelo ara-panahy no mahantra ara-nofo. Ry havana, mila antsika ny tompo, ho antsika gasy rehetra izay manana ny entina manana eo an-tanana. Na dia kely ara no vitanao dia tokony hanome ianao. Tokony hanome ho an'ny mahantra. Fa tsy hoe akory ny havana efa manana be ry foana no omena. Misy anie izany, misy efa tototry ny harena, misy efa manana, dia mbola izay manana foana no omena. Fa le kely hita dia tsy rarahiana. Ny manana ary lay havana efa manana omena dia indray no miteny hoe ay, inona koa ny ilaivanay antony, tsy rarahiana akory zavatra omenao. Ry havana, betsaka ny maty ny anohanana, betsaka ny mahantra no baikoiny Jesosy ampintsika ny mahantra, fa tsy ny havantsika efa manana. Misy tena zatra mihitsy hoe efa mamelona nito ranona ito aho, na mamelona zavatra, mamelona olo ohatr'izao dia manome foana. Nefa ny tompo miteny hanomezantsika ho an'ny mahantra. Ho an'ny mahantra. Ny manana efa manana. Ny manana efa manana. Maro be any amintsika ohatra ireny efa manana hoe ohatra hoe any ohatra misy any masera reny ohatra. Na any amin'ny ohatra hoe olona mikarakara momba ny ankizy madinika na ankizy tsy manana reny. Misy efa manana tsara. Dia mbola hoe manome any aho, omeko any. Nefa mbola maro ny tsy mihinan-kany hohanina. Na vao mivoaka fotsiny ara eo hivato ianao. Dia efa misy mpangataka. Fa misy mpangataka. Reny receveur reny amin'ny taxi reny. Misy ange amin'ireny ange fahafantarana fanahy masina eto. Misy ange amin'ireny ange tsy mitondra vola mody any an-tranony. Na ariary ara. Nefa izy dia miantso anao hoe aty madama, aty ramose, andao aty. Dia ianao mieritreritra hoe manam-bola io fa za andeha amin'ny rirairy. Nefany mety 20 avy any aminao no andrasany mba hinanany sakafo hoentiny any ankohonany.
Dia ny havanao ihany no omenao be dia be rehefa tonga ianao. Na ny namanao ihany. Ry havana, mitandrema. Mitandrema fa ny tompo miatso ary miteny hoe ka tsy ririmbelona amin'iray raminao ianao. Mila mitandrina mafy isika. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Raha manao soa zany isika dia ho avy ny fahatsaran'ny tompo. Zavatra ho azontsika amin'izay dia izao. Fa raha izany dia hiposaka tahaka ny fahazavany maraina ny fahazavanao. Ary ho tonga aingana ny fahasitrananao. Ny fahamarinanao no hialoha lalana anao. Aleloia. Ary ny voninahitry ny tompo no ho vody lalanao. Amin'izany dia hiantso ianao ary hamaly ny tompo. Amalintsika zany ny tompo. Eny, anandratra ny feonao ianao ary teny izy hoe itia ao. Aleloia, aleloia. Aleloia, aleloia. Amalintsika ny tompo rehefa mankatoa azy isika. Ry havana, faly ny foko mijoro vavolombelona eto. Satria zavatra misy eo amin'ny fiainanay menada eto izany. Namaly anay ny tompo, namaly anay menada. Tanteraka ny teniny efa mantaonany izao ny amin'ny toby. Ary tamin'ny mbola tsy azo akory ara ny toby dia efa nampahafantatra ny tompo. Efa niteny izy fa ny anjely no miambina ao. Aleloia. Ny anjely no miambina ao. Ary hoy ny tompo hoe ny tafo ao ohatra tsisy tafo zany eo. Fa tonga dia ny lanitra zany no mazava zany mahita lanitra zany izahay. Ahafahana lalana miakatra any an-danitra zany. Ry havana, zay ny zavatra miseho ao. Zay ny zavatra miseho ao. Ny anjely mihitsy no miambina ao. Hitan'ireo mpanompon'Andriamanitra ao. Amin'ireo ankizy ireo misy mahita ny anjely ao. Ary misy mihitsy ara. Raha tsy vita moa ny témoignage zareo satria betsaka be dia be le izy dia ataon'izy ireo tsikelikely. Misy mihitsy ara efa nahita tohatra miakatra, totohatra miakatra. Izay nampahafantarin'ny tompo tamin'ny taona efa lasa, nampahafantarin'ny tamiko tamin'izay nivavaka. Hoe tonga dia lalana avy ety ambony tany mankany an-danitra. Aleloia. Zay le hoe hisokatra, hiposaka amintsika zany ny fahazavany maraina. Dia ny fahazavan'i Jesosy. Araka teny mpanompo teo, fahazavan'i Jesosy. Izy ilay masoandro. Izy ilay Jesosy masoandrontsika. Izy ilay mirakla. Izy ilay mirakla. Tsisy hafa akoatra azy. Ry havana, ho tonga aminao anie ny fitahiana. Tsy miteny hoe vola, oka hitandrina. Tsy prosperité no teneniko eto, satria be dia be no mampanantena an'izany. Fa ny ambarako eto dia ny fanahinao aloha. Manaraka ny izay ilainao amin'ny fiainanao, izay sahazanao hoy aho, dia feran'ny tompo izany tahaka ny anay koa. Fa tsy akory iny hoe milionera be. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Ry havana, oka isika anankiray any an-danitra fa tsy ho an'ny kalalao ety ambonin'ny tany. Izay manangona ety ambonin'ny tany dia fantatsika tsara fa ho an'ny kalalao izany. Tsy miaraka amin'i Jesosy izany. Tsy miaraka amin'ny tompo izany. Fa eto dia ny fitahiana dia ny hisandratra, anandratra ny feony isika, anandratra ny feontsika isika dia hamaly antsika ny tompo. Hamaly antsika ny tompo hoe itia ao. Raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondro miapanga. Zafady Zafady Izany hoe mila zany isika tsy mitsaratsara olona. Ry havana, mila mitandrina ny amin'ny fitsarana olona satria dia miteny mihitsy hoe raha esorinao tsy ho eo aminao ny zioga sy ny fanondro miapanga ary ny fitenenan-dratsy.
Ry havana, aoka izay ny fitenenana-dratsy. Aoka izay ny fitsarana olona. Aza mifosafosa, aza miteniteny olona, dia ho marina eo anatrehan'ny tompo ianao. Raha mifadiana ianao dia menao anao Jesosy. Raha mameno mahantra ianao, karakara ny olona ianao, tsy mireharena ianao rehefa mifadianina fa mangina ao amin'ny tompo, tahaka ny tao Matthieu teo. Dia ny tompo iaino anao, amalenao. Izay mihitsy tompoko, mamaly antsika ny tompo, miaino antsika ny tompo. Azafady, dia hoy ny teny tompo any 10:10 hoe: ary afohinao ho any noana izay anina tianao, ka mahavoky ny ory ianao, dia hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, ary ho tonga tahaka ny mitatao vovonana ny aizi-pitonao. Aleloia, zay le izy. Mba mahalala mahafoy ho any noana. Zavatra tiantsika. Mila isika mahafoy ho any olona noana. Zavatra tianao indrindra, sakafo tianao indrindra, afoezo, omeo ny olona noana. Ny tompo anie manome, ka isika ve dia ahidy fa tokony manome isika. Tsisy antsika anie tompoka ety ambony tany, tsisy antsika, fa andray avokoa. Ka raha ohatra isika tia tena, ka ohatra hoe angoditsika ho antsika, rehefa maty isika dia tadidio tsara fa iza no hanjaka amin'iny, na hoe taranaka antsika ary, nefany poizina ho an'izy ireo. Poizina satria nozarintsika avy amin'ny alalan'ny vola sy harena le ankizy, dia mety ho very koa ny fanahiny. Fanahintsika very an'izay satria miharerera ho an'ny kalalao, nefa tsy eken'ny tompo izany. Dia eo maty koa le taranaka avy eo. Mila mitandrina tompoko, mila mitandrina. Mila mitandrina mafy isika. Ry havana, mila isika mahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ny mahantra no baikony antsika ho ampitsika. Ny mahantra. Mila isika mampianatra zavatra tsara sy soa ho an'ny taranaka antsika raha manana taranaka ianao. Ampianarina tsy tia vola. Ampianarina tsy tia luxe. Ampianarina ahitsitsy raha manana ny ampy ianao. Ampianarina manome ho an'ny mahantra. Ry havana, ampianarina mitady fa tsy ampitaina be hoe omena zao rehetra zao. Ry havana, tena poizina ho an'ny taranaka ny zavatra toy izany. Satria ny tompo mampianatra eto ny amin'ny hanomezana ny olona mahantra, ny olona noana. Izay no baikon'i Jesosy, baikon'ny tompo io, tahaka ny amin'ny Matthieu 25 ihany koa. Aoka vakianao. Mbola baikony ny amin'ny manome ho an'ny noana sy mangetaheta. Tena baikon'ny tompo mihitsy io. Mila isika mitandrina tompoko. 1:10. Ny tompo hitari-dalàna anao mandrakariva, sady ahavoky anao na dia ao amin'ny tany karakaina aza, ary hampatanjaka ny taolanao koa. Ary hampatanjaka ny taolanao koa. Dia ho tahaka ny sahavoton-drano ianao, ary ho tahaka ny loharano miboiboika izay tsy mety ritra, izay taranakao no anangana ny efa rava ela. Amboarinao ny naorina hatry ny fony fahagola, ary ianao dia atao hoe mpanamboatra ny rava, mpamelon-dalana, ahatonga ny tany ho azo honenana. Amen, aleloia. Ry havana, zay le izy. Lasa olona mendrika isika ratrehan'i Jesosy. Lasa olona mpanamboatra isika fa tsy mpandrava. Olona mpanamboatra fa tsy mpandrava. Izany hoe inona moa no amboarintsika? Inona no amboarintsika? Ny olona izay mijaly indrindra no ampaheresintsika hoentsika ao amin'i Jesosy. Lasa fitaovan'ny tompo isika amin'ny zavatra tsara. Ry havana, ny fifadikanana koa dia ilaina satria ny antony rehefa misy olona ho alana devoly, dia misy devoly tsy afaka raha tsy ao anatin'ny fifadikanana. Izay no mahatonga anay
ao amin'ny toby no baikony Jesosy ny amin'ny fivadikanana zany zay zany vao afaka ny olona satria maheno ve tompoko? Maheno ve tompoko? Aleloia. Satria mila zany fivadikanana zay vao afaka ny olona satria izay no nataony tompo tamiko voalohany. Zay no nataony tamin'ny mbola tsy neritreritra koa zay menadà hoe hanokatra toby. Dia ny tompo mihitsy no nampifadianina ahy telo andro. Tsy fantatro akory hoe fadianina anie za ty. Dia tamin'izay ny tompo no tonga nanao opération ahy. Ry havana, fivadikanana no hanafahan'ny tompo. Misy ny devoly tsy afaka raha tsy fivadikanana. Zay no mahatonga ny ao amin'ny toby tsy maintsy manao fivadikanana ny olona zay tonga ao amin'ny toby. Misy ny matahotra, efa tsapako sahady eto. Hoe sao de nona koa ahoana raha zany fadianina zany. Tena ho sarosarotra zany tsy mihinan-kanina zany. Ry havana, ny fanahy mahery ary resy ny nofo fa aza manahy ianao. Aza manahy ianao. Fa rehefa anaty fivadikanana isika dia ny nofontsika lasa malemilemy dia eo tsika miaona amin'i Jesosy amin'ny aram-panahy. Izany hoe misy tsy mahita Jesosy fa ny fanahintsika mahatsapa fa ny tompo mikarakara antsika. Misy zany tsy mahita fa misy kosa tena hoe omeny tompo famezam-pahasoavana mahita ny tompo mihitsy. Amen. Ry havana, mila zany mankatoa ny tompo satria na ny tompo raha niteny Jesosy raha niteny tamin'ireo mpianany amin'ny fadikanana. Atao vakintsika anie io hoe ao bokin'ny Matthieu ihany no omeko anareo. Matthieu 7:10, 7:20. Matthieu 7:20, zafady 7:20, 7:20. Io tantara io dia ohatra ianao ny hamaky azy miadana zany. Eto zany tantara dia manomboka 7:20 zany tantara. Zazalahy anankiray nisy nampahorian'ny démonie zany izy io. Dia ireo mpianatra zany tsy nahafaka an'le izy. De Jesosy no niteny tamin'izy ireo, vakintsika ny 9:20. Hoy Jesosy hoe kanefa iny karazana iny dia tsy miala raha tsy avoaka amin'ny fivavahana sy ny fifadian-kanina. Demony io alana io zany. Misy zany délivrance tsy afaka raha tsy anatin'ny fivadikanana. Ry havana, zay le izy. Nenay zay olona tonga ho afana dia tsy maintsy mifady anina. Tsy maintsy mifady anina. Fa afaka zany le olona misotro rano. Afaka misotro rano le olona. Satria misy efa olona be taona hoy aho. Fa afaka tanteraka. Afaka tanteraka. Misy raha hoe misotro rano fa tsy tia koa tena hoe misotro rano. Ny tompo zany no mampahery anao amin'izay fotoana izay. Raha tena tsy mazaka ianao dia misotro rano kely. Za moa tamin'izany ny fadianina dia vao misotro rano tonga dia voaka le rano. Na dia kely fotsiny ary tena nataon'ny tompo zany saika zany le izy. Dia vao tonga ambavako ny rano na eo amin'ny tendako tonga dia mandoa ako. Ry havana, fa afaka zany ny olona ao amin'ny toby misotro rano. Raha ohatra ka tsy mazaka le olona. Ry havana, ny tompo dia manafaka ao anaty fivadikanana. Ary anaty fivadikanana isika dia eo ny nofontsika lasa malemilemy. Satria isika olombelona raha tsy mifady anina dia nofontsika mizaozao. Zaozao. Isika zany rehefa mifady anina dia lasa isika manetry tena bebe kokoa satria tsisy hery intsony. Dia amin'iny no miditra an-tsehatra Jesosy mikarakara antsika. Mikarakara antsika. Misy tenandriamanitra anankiray ao amin'ny bokin'ny Matthieu 5:20 eto ambadika eto ihany zany alohany isika hivavaka dia izay olona vonona handrain'i Jesosy raha mbola tsy handray Jesosy tompo ianao. Matthieu 5:20,
120. Io no vakintsika farany dia anao antso zany ny fanahy masina raha vony ianao handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Matthieu 20:120. Zao vaky teny anara Jesosy tompo hoe miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fankapanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Amen. Ajanako hatreo. Ry havana. Eto zany de ny tompo Jesosy mihitsy no niteny afaka vakinao tantara tamin'izy niaraka tamin'ireo mpianany zany tao Getsemane zany io. Jesosy niteny tamin'izy ireo mba aharitra hiaro tory. Satria hoy ny tompo mila zany mivavaka mba hozy izy mba ahery izany. Satria mahatonga atsika zany mila hery isika ary miaro tory mba tsy hidirantsika amin'ny fankapanahy. Satria ny fanahy hoy ny tompo mety ihany fa ny nofontsika zany tsy manan-kery. Zay le izy. Io nofo io tokony ahetry io nofo io. Fa tsy akory hoe efa te hisakafo be zany, efa nona zany. Inona zay zavatra hoaniko. Ry havana zay zavatra izay tena io no fandrika atao Satana voalohany ny kibo. Ny kibo ny fitiavan-kanina no fandrika atao Satana voalohany. Io tsy no namandreny an Jesosy tamin'ny voalohany, tamin'ny Jesosy taorian'ny batisa. Tonga dia sakafo. Hitanareo ngamba ny tantara iny ao bokin'ny Matthieu ihany koa izy iny Matthieu 7 Matthieu 7. Afaka vakinao ny tantara. Matthieu 7. Manambara le hoe tonga de ina tenen'ny Satana taminy hoe am'le vato afaka ovanao mofo. Satria hoe nona tsiny Jesosy tamin'io. Zay le izy. Satana zany de amin'ny kibo ihany ny azy. Io ny amandren'ny olona voalohany indrindra. Ry havana mila mitandrina isika. Mila mitandrina mafy. Jereva nge ny olona marobe eto. Olona marobe latsaka no ny avy amin'ny sakafo. Tsisy vola de manao foana isakafoanana. Misy ny manao tsy fanao mihitsy ara. Ao ny kolikoly, ao ny fangalarana, ao zavatra maro samihafa. Mila mitandrina isika tompo. Noho ny sakafo izany, noho ny amin'ny hoanina. Mila mitandrina isika tompo. Ry havana, izay ny tenin'ny tompo anio. Mampitandrina antsika izy amin'ny fadikanana. Ahoana ny fomba ataonao rehefa mifadianana? Oka ho tsapantsika tsara ifadikanao ataontsika zany manomboka anio. Raha tena te hiaona amin'ny tompo ianao, raha tena te ho afaka ianao, dia oka alala tsara ny tena hoe fifadikanana, ankasitrahan'Andriamanitra. Ry havana, tiantsika ny tompo. Raha mbola misy eto, mbola tsy handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana. Aza mangatakandro re tompoko, fa ho avy anie ny tompo. Ho avy ny tompo. Misy ny elo. Misy ny afo be. Mila tsika mitandrina tompo. Mila isika mifoa mitady ny tompo de mbola misy ny fotoana. Ry havana, ivavaka isika mananantsika ny fotoana dia afaka ianao manaraka ny vavaka ataoko ho anao zay te handray Jesosy ho tompo sy mpamonjy fiainanao. Satria araka ny tenin'Andriamanitra nentin'ny mpanompony teo dia nanambarany amin'ny hoe menatra an Jesosy. Raha menatra ny tompo ianao tadidio tsara fa tsy ho tafiditra any an-danitra. Tsy ho tafiditra any an-danitra fa ho very mandrakizay ny fanahinao. Tonga ny fotoana ankehitriny mbola miantso ny tompo, mitsoka ny anjomara izay manatona Jesosy, tsy terena ianao kanefa tadidio tsara fa raha tsy manaraka ny tompo ianao dia ny afo be no miandry. Raha tonga ny fotoana ialanao ety ambonin'ny tany. Raha tonga ny fotoana ialanao ety ambonin'ny tany. Mivavaka isika tompo. Mivavaka isika. Jesosy tompo, misaotra anao izay. Ny amin'ny teny rehetra zay nomenao anay teo Jesosy. Ny hatramin'ny fiandohana Jesosy ka hatramin'izao fiafarana izao. Misaotra tompony amin'ny fampianarana, ny amin'ny fanamboarana, ny amin'ny fitiavana Jesosy. Tompo malala o. Ndreto izay zanakao tsiraray avy,
mahatsapa Jesosy io fa tsy mivazivazy aminay ianao. Ka raha mifadianina izahay na koa izay ka mifadianina fa tia anina loatra Jesosy dia tsy faly aminay ianao. Ka mifona izay Jesosy malala. Ampianary foana izay Tompo. Mamindra fo aminay tsiraray avy Jesosy aminay zanakao. Tompo malala ho miantso ianao ny iverenanay tsiraray avy eo aminao. Jesosy io. Ireo ny olona izay andrainao ho Tompo tsy mpamonjy ny fiainany. Tompo malala ho anaraka ny teniko izy ireo. Kokinao Tompo hiaino tanteraka Tompo izay tian'izy ireo ambara aminao Jesosy. Ny fibebahan'izy ireo. Mibeba ianao sady amin'ny Jesosy. Dia okanao hiteny amin'ny Tompo hoe Jesosy Tompo, anio dia tsapako fa ianao ilay Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy azo vazivaziana. Ary ianao dia Tompony Tompo. Ianao ilay nanolotra ny tenanao tambony hazo fijaliana. Ka inty aho Jesosy mangataka fifonana aminao. Mamela ny eloko Jesosy. Mamela ny fahotako. Izay rehetra vitako Tompo. Anio aho Jesosy dia miverina aminao. Raisiko ianao ho Tompo sy mpamonjy ny fiainako. Midira tompoko Jesosy io. Manjakara tompoko. Soratiny anarako Jesosy any an-danitra am-bokin'ny fiainana. Ary fafao Jesosy ny anarako any amin'ny afobe Jesosy io. Izay kondane ny Satana ahy Jesosy. Fa soraty tompony anarako any an-danitra Jesosy io. Mba ho zanakao aho. Mba ho zanakao aho Jesosy io. Tompo malala aho. Midira tompoko. Amboary aho. Ampianaro aho Jesosy. Mba ho mendrika eo anatrehanao. Misaotra Jesosy. Mino anao aho. Matoky anao aho. Okanao hiara-dalana amiko. Saotra Jesosy. Ho anao izay te hiverina amin'ny Jesosy raha nirenireny teny ianao dia mibeba. Mibeba. Jesosy io. Reo ny vahoakanao Jesosy. Izay niverin-dalana. Nefa nefa zanakao Jesosy. Mamindra fo amin'ny Tompo. Mamela ny elony. Amboary Jesosy ny tsiraray avy. Tantano Tompo. Okanao hien'ny fivavaka izy ireo. Amin'ny fanoratena Jesosy izay ataon'izy ireo. Tompo. Ndeto izay Jesosy. Manolotra indray ny tenanay Jesosy. Ho fanatitra velona ho anao Jesosy. Anompo anao. Anao ny asanao. Anara-dianao. Okanao Jesosy mindra fo aminay Jesosy amin'ny tsy famendrehanay. Ka misaotra Tompo. Jesosy io misaotra. Okanao Tompo. Hikasika ny olonao tsiraray avy Jesosy. Izay mbola nivelan'ny valy. Mba hiverinao ambaranao ray malala. Satria anao dia miantso amin'izao andro farany izao fa ho avy ianao. Ho avy ianao Jesosy. Misaotra Tompo. Midera ho anao. Nihaja ho anao. Nivonaitra ho anao Jesosy. Hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary mandrakizay doria. Misaotra ray. Aleluia. Amen. 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 Misaotra Jesosy tsika. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo. Faly miarabanao zahay izay no nandray Jesosy ho Tompo sy mpamonjy ny fiainanao. Raha ohatra ka ny Madagasikara ianao ka maniry ho atao batisa amin'ny ranobe satria tokony ho izay. Tokony manaraka lalàn'i Jesosy mihitsy zany ianao rehefa ohatra ka nandray ny Tompo ho Tompo sy ho mpamonjy ny fiainanao. Dia afaka ianao miomana raha ohatra tsy manana fiangonana ianao fa ho avy ny fotoana ahatongavam-ponompon'Andriamanitra any Madagasikara zany dia izy no hanao batisanareo zany. Izy no batisanareo rehefa tonga Madagasikara dia afaka ianao zany mikontakte anay dia miomana ianao rehefa ohatra ka mandalo a Madagasikara zany mpanompon'Andriamanitra dia atao batisa zany ianao amin'ny ranobe. Amen. Ry havana zay no fotoanan'io dia amin'ny herin'iny indray no naheto raha mbola tsy tonga ny Tompo na mbola tsy miala eto ny ray amintsika tsiraray avy dia mahereza Tompo fa izay menadà dia metraka veloma aminareo tsiraray avy dia vonaitra ny ao an'Andriamanitra irery ihany. Dia veloma indray raha Tompoko. Amen.